ny voasamisa 10 ahitana zandary sy mpiasa-panjakana ary olon-tsotra. Ny voasambotra no niresaka alatr'olona variry sy alatra masonjazavariry. Ny mpiambina ny filohan'ny fanavozana no nahatratra ireo olon-dratsy ireo. Nisy ny fidinany fotony nataon'izy ireo tany Iosy sy distrikany Betroka. Toerana 10 ahitana zandary sy mpiasa-panjakana ary olon-tsotra. Ny voasambotra no niresaka alatr'olona variry sy alatra masonjazavariry. Ny mpiambina ny filohan'ny fanavozana no nahatratra ireo olon-dratsy ireo. Nisy ny fidinany fotony nataon'izy ireo tany Iosy sy distrikany Betroka. Toerana izay nahitana ilay tranga fangalarana zazavariry. Araka ny angom-baovao izay voaray mahakasika ny alatra variry dia nahazo iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena izahay amin'ny mampiambina manokana azy dia nandeha nidina tany amin'ny nidinay fotony tany amin'ny distrikany Iosy sy distrikany Betroka nanao ny fanadihadiana. Rehefa tonga tany atoerana izahay dia nanantona ireo mpitandro filaminana namana, ny tafika, ny zandary ary ny polisy izay tarihan'ny chef district sy ny procureur any atoerana. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia tratra ireo olona nanao ny fangalarana varira sy namono ny rain'ilay zazavariana tany amin'ny faritra izay nakany zareo azy. Ary tratra ihany koa ireo andian'olona izay nikasa hanao fivarotana an'io zazavariry io. Amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fanadihadiana satria araka ny angom-baovao dia mbola misy olona mitana variry anankiroa izay mbola anaovana famitorana araka ny baiko manaraka. Noho izany dia noentina niakatra eto Antananarivo ireo 5 lahy tratra mahakasika ity afera variry ity ary ho atao fanadihadiana ary mbola mitohy ny famitorana. Tato amin'ity trano ity no notazomin'ireo olon-dratsy ilay zazavariry ary efa novonon'izy ireo dia nalevina mariana fa efa tsy nisy maso intsony ilay zazavariry. Tato zany nanafenanareo andeha zaza. Tato nitazomanareo andeha zaza. Hazavao tsara aloha. Leva, hazavao. Tato nasieo pekaty tato nipezanany zaza. Firy herinandro, firy andro nitanareo ilay zaza teto. Tokony ho ray vola. Ray vola nitazomareo ilay zaza teto. Dia taheriky maty tato avao. Tato izy maty. Nefa atao koa misy olo. Misy olo ato. Dia tsy haile olo atao nefa hoe. Hain'le olo ato misy ny fisiany eo ato zany fa le rangahy igny ato zany fianakavian'ny rangahy igny aby io hoe complice daholo eto to sambo. Taona firy zany dia volana iny. Rahay baka tsy magna manombo agny tokotoko talohany 26 fa eto 26 zao. 26 zao. Vao tselatsela iny zany. Complice koa le ato fa tokony alaina. Anao moa zavatra fantany dia tsy miteny izy. Ayed na tibe areo e. Ire. Ha? Nihareo teto fa nisy ajaja nangalalany kanefa nareo tsy niantso polisy, tsy niantso gendarme, tsy niantso miaramila tsy zay. Ng'amignagny ka io misy eto tsy nizy sady managny lakoronao ihaiky Fa nihay nefa atao hoe misy ajaja nangalalany. raha zao Chef mba misy zegny atao secret confidentiel da mba bisibisika aminay nareo hoe zao chef nefa za nalana Oeto. filaminana eto. Oeto. Tonga dia mandeha mitsangana ajanona ny ajaja. Roa telo. Aneva miaraka aminay nareo teto. Tsy mitsoaka. Zay tany filan miaro anareo eto nefa misy zavatra tsy milamina tsy mansinaly anay nareo farafarasy. Tamin'ny fomba apitaka no nisamborana anireto olon-dratsy ireto. Onambara ny mpiambina ny filohan'ny fanavozana ary izy ireo avy eo no nanonona anireo namany. Mbola nahitana vao masony olona variry moa tany amin'ireto olon-dratsy ireto. Wa maso taia io, nalao taia.
Afa tsy vorona angalako ny tena mahanampy. Zay tsy lany sy ny teny. Hoe ty misy entana lao any dia nalako fotsiny fa tsy fantako. Alao taia? Afaka tsy vory tsy fantako ny Tsy vory ia. Sokafo. Ino io? zaho tsy mahay fa entana fangalana izy ty chef dia nalako amizay. Misy entana lao aty ndeso any. Ay, sokafo. Dia zaho nanday fotsiny satria mpagnatery. Inona io? Maso. Masonia? Masona varira. Ty zany le fahasan'androzegna anay am'le zazavarira. Tambio moa nandevegnareo azy teo. Le daty tsy tadidiko fa tokony ray volana lasaka izay mety ray vola amin'ny lahady ho avy. Tandroy io? Teo any nandevonanareo any masony. Alefa le asa. Tsika mahita zao manoka mamany zay. Raha tsika mahita fa tsy ohatrony masonday zaza. Soinay ndray no chef donné amizay. Satria chef ihano samby io zany nampitambatsy anay roa zany da nasoiko io dia niresaky tsara zany chef donné. Zao izy mahita patron izy fagnetako izy problème fa patron sy problème ako. Otrino ao ny prix. Efa zato ho izy. Zaho moa efajato io zany otrino le efajato. Efajato io zany 2 milliards zay. 2 milliards. 2 milliards. Zay zany tony azy. Raha soa fa mazantany ny betrokana akay ohataoko anazy zaho mananama ambanivohitsy. Dia niresaka moa zao amin'ny ty bandy manana rety azy ty. Rety azy io mipetraka ao betroka. Rety azy io zany ambanivohitsy betroka io. Izy zany miaso azo fa hoe fandala izy izy handeha betroka io miaso teo. Indresaky amin'ny rety azy amizay misy zay zoko be ho izy. Raha sy fitadiavanay eny aveo. Tena marina. Tena marina io ataoko azy amizay. Dia lasa amizay rety azy namony. Zany hoe ianao zany ninday le afatra an'le gendarme niteny tamin'ny rety azy ohatrany hoe mitady varira. Mitady varira. Dia avy eo amizay rety azy nitady élément amizay rety azy. Dia nandalo taminahy amizay miaso ahy amizay. Hoe akory zay zoko be patron fa iahay ny mahita. Miason'ny chef donné amizay alefaso izy fa nieta fotsiny izy problème asika ho izy. Nataon'ireo amizay le mission. Taiza zany nangalandry zareo an'io zaza io. Andriry firesafandreo anazy fa toereo sy haiko. Andriry aniko izy. Araka ny fanazavana dia mbola misy olona mitana olona variry roa anaovana fikarohana amin'izao. Fa raha ny hoe fantatra aloha zany tamin'ity herinandro ity dia hoe nakatoavin'ny ACC ny lalàna momba ny solika. Dia eo ihany koa ilay hoe fahafahan'ny fanjakana manafatra solika amin'ny vantana dia ohatra misy toe-javatra hafa ihany koa nefa ohatrany hoe sanatria entina mahafandreny hoe sa misy eo amin'ny solika tokoa aloha misy hoe nakatoavin'ny ACC fanadihadiana parlementaire koa mandeha amin'izao fitondram-panjakana hiditra amin'ny fanafarana na dia ho an'ny jirama natokana ho an'ny jirama raha iny dia fa misy raha misy lafiny teknika iny zany zao le izy aloha nge mampety atsika nge no hoe ny jirama dia mahazaka tena amin'ny zavatra ataony efa karazany misoroka an'le fekinandohan'ny jirama tamin'ny reto orinasa dia aloha lazaina mihitsy hoe manao ampimamba tambaran'izy menakavy le izy satria mifampiresaka izy tsiny. Tsy dia misy fananana fa tsy tena misy fananana fa dia miray loha ao izy rehetrarehetra fa eo amin'ny lafiny teknika zany mila vahana zany ny resaka iny hoe aiza no hivantana aiza no atoby le solika ho an'ny jirama fa rehefa mbola tsy mandeha ny resaka le inona ty ny herinaratra avy amin'ny rin-drano tanisaitsika foana ny volobe sa ofika sinsisa rehefa mbola tsy ampy ny solika mivoaka eto amintsika dia tsy maintsy mitady lalana ohatr'izay kosa aloha iny stratégique iny dia fa ny ACC moa zany dia fa nanao hoe tsy mandika ny lalam-panorenana zany fa dia azo atao somatsara. Andaniny ihany koa ohatrany misy ireo hoe karazana asa hoe tsindry ve ny azo ilazana zany satria raha miresaka zany tsika ilay hoe fiaraha-miasa ohatra amin'ny FMI ny resaka feka
de hoe ny ato ny feky eo amin'ny hoe sy hoe valopolo am'zato tapitrisa dollar eo noho ny hoe tsy fampiaratsika an'ilay hoe mécanisme d'ajustement automatique. Mila fanazavana antsika rehetrarehetra iny tsika matetika eto efatra amin'ny fitondran'ny dideratsiraka de ohatrany zay zavatra miseho sy tsy maintsy atao zay tena tsy maintsy fitantanana eto amin'ny firenentsika de rehefa tsy sany fitondram-panjakana de manankina foana hoe zay ny takin'ny mpamatsy vola, zay ny takin'ny FMI, zay ny takin'ny banque mondiale. Atolaka any ny resaka rehetrarehetra. Tamin'ity ndray mandeha ity zany nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe alao aloha tsy avy de adoboka ao anatin'le vidin'ny solika takan'ny fatao isam-bolana manko. Isam-bolana de raha misy fiakarana de miakatra hatramin'ny 200 angamba izay de raha misy vidinany de midina de fa mitsinjotsinjo ny fitondram-panjakana hoe iakatra ty dia tsy nataony tany amin'ny vidin-solika aloha. De ny heitran'izay moa de hozy ny FMI hoe ka inona ary ny anetsemanareo an'io. Inona ny anetse dikan'izay manko de hoe ny tsika menakavy ny fitondram-panjakana ny volam-panjakana no anetsemana ndray an'le elanelam-bidin-solika. Zany hoe ny mpividy sy mpampiasa solika zany tsika menakavy miantoka azy. De ny valiny asetrany mahatonga lavalava resaka amin'ilay izy de zao hoe tsy misy afa-tsy ny hetratsika ny fidiram-bola ny fanjakana hetra. Ka raha ohatra ny hetratsika nalalaka tena azo gialabonana tsy nisy akory eo adefitra amin'ny FMI io fa tonga de fa hoe zakanareo zany fa de ataovy. Fa ny am'ty ndray mandeha ity zany de ny FMI zany zao de manome devoir hoe ka aiza ara ny zakanareo an'io mba ampisehoy anay asehoy anay inona ny ataonareo. Za eto tsy sanatria mandatsa fa natao hisaintsainana manko ny fandarantsika eto. Zao le zavatra natao hisaintsainana. Voaingantsika nisy an'le hoe TVM, le hoe hetra ho amin'ny fiara misy motera. De misy manatsaina be nanao hoe aisaka mividim-piainana rehefa ohatra ninona ka ahoana ka oka io tsy de le fitondram-panjakana koa ohatran'ny mora ny lefitra panika ave matahotra misy an'izay satria avava be le anina ka avava be le nefa rehefa kajitsika ny lafo indrindra tamin'le TVM ny lafo indrindra rehefa nikajitsiko 10,000 isan'andro ho ana fiara gasoil efa tranainaina izy zay 10,000 isan'andro de ny tsy pahatsika iny zany hoe ary tia ny tena gravy fananiko ty resaka ty zany hoe tsika rehefa mitsipatsipaka etra tokony alohatra an'io de manosika ny fitondram-panjakana etsapy sy hivarotena hivarotra tanindrazantsika satria aiza no ahitana an'izay etra rariny mihitsy le TVM satria mandoto manimba sy ny sisa amin'ny tontolo iainana le reny fiara reny de manefa ny anjarany izy zany ao anatin'izay zavatra ataon'izay zay averiko ihany tsy ny sarababen'olona no andohan'io 10,000 isan'andro ny an'le lafo indrindra de tsy njarao amin'le frean-javatra ataon'izay fa le misy tena kinga vava mihitsy moa nanao hoe nividim-piainana rehefa aty zay de manosika amin'ny fitondram-panjakana hivarotra tanindrazantsika zany rehefa nietra nivazivaziana ohatr'izay ara-naovana fitiavatena ohatran'izay. Ho an'i Madagasikara ny resaka hoe taux de pression fiscale aloha tena mbola ambany satria any amin'ny 10 ka hatramin'ny 3.10 isanjato 4.10 isanjato raha be indrindra zany hoe tena mbola lavitra ary betsaka reo adefitra na resaka hetra moa zany iny le hoe TVM mandesanao teo na resaka hoe etra trano etra tany ary za taninareo misy adefitra be tena resaka kimoramora kivarimora inona morotinga de ohatr'izay fanjakana vonina hivarotra tanindrazana ny fantatra fa tsy maharaka an'izany ny volam-pirenentsika fantatra fa tsy ianao niseho anao ahoana moa zany ianao niseho anao afaka hiantoka an'izao rehetrarehetra zao ka za re tompoko de mba inona moano ananatra mba misy fieritreretana ohatr'izay hoe raha ny zavatra tokony
ho alohantsika ny tsy alohantsika dia manosika ny fitondram-panjakana andadilady amin'ny mpamatsy volontsika ary indrindraindrindra manosika azy hivarotra tsika menakavy hivarotra tanindrazana any amin'izay mahasamandroso aminy ao fa omena solokabojy nareo ao fa omena iana nareo fa amin'ny lafina ray kosa ny zokobe Constant Revelson isany hoe olana mety hoe tsy nampavitrika ny olona tamin'ny resaka hoe fandoava-ketra hatramin'izay ka hatramin'izao ny hoe tsy fahatsapana lay tamberiny ka zay raha mijery zany tsika ankehitriny mba mety efa hita taratra ve izy tao anatin'izay hoe heritaona latsaka zay tonga dia miverina ty amin'ny fitaonandom-pirenena rehefa hoe tsy tsapatsika ny hatramin'izay mijoroatsika itsika io milaza atsika fa vahoaka fa zany vahoaka zany tsy hoe tangongon'olona dia kavorovoron'olona dia olona be dehibe fotsiny zany vahoaka zany dia vondron'olona manana mazava n'izay tadiaviny sy apetrany ao anaty fitondram-panjakana ary mifandamina tsy ahoana moa zany tsy manao ny asany ary tsy mahavita ny asany zany ilay lazaina hoe fiarahamonim-pirenena ny syndicat ary ny vahoaka tsotra mpanjifa reny zany tsy mahavita ny asany matoa tsy hita le tamberina ndraikitra na tsy hita ny atao amin'ilay izy matoa tsy maty manota le mpitondra tsy mampiseho tamberina ndraikitra amintsika rehefa atao teny hoe tamberina ndraikitra koa le izy ohatra ny manasaro-javatra ataon'le mpandroaka sarety hoe ny tamberina ndraikitra fa tena hoe tsy hita ny anjavonany volam-panjakana zay amin'ny ankapobeny iny zany rehefa mifikoanandom-pirenena dia tokony tsotra be mihitsy inona daholo ny fomba ahatonga an'ireo le ataon'ny vazaha hoe reo sokajin'olona anelanelan'ireo le tokony aneno amin'ny fitondram-panjakana nahoana ny tsy mahavita dia ny goavana indrindra amin'ireo ny lazaiko teo dia hoe ny société civile ny syndicat fikambanan'ny mpanjifa ny vahoaka tsotra fa ny tena faratapony dia ny député teny mera-pirenena zany député zany ange zavatra tokony hoe andromaso mpanjakana fanjakana manao andromaso ny fanjakana ange zany zay rehetra zay zany doza roso ny fikoanandom-pirenena avoa izay tsy vitan'ny anatraanatra eto io hoe nareo société civile aoka kosa nareo mba ho izao mba izao mba izao société civile raha miady toerana ao any amin'ny fitondram-panjakana ka zay efa somary natsipiny zokobe Constant Revelson ihany izy fa hidirantsika tokoa iny ny lafin-javatra manodidina ny hoe fikoanandoham-pirenena ny atevitra mandeha ny taberina ndraikitra taberina ndraikitra sy etra ny resakantsika manko fa tsy maintsy tongany foana ny zavatra fa lasantsika dia eo mety hoe adevitra anankiray lay araha malala satria nisy an'ilay fikoanandohan'ny tanora dia misy an'ireny atevitra maro samihafa isan'ny hoe mbahateo reny any tambajotra tserasera moa zany ohatra hoe état unitaire état fédéral dia tena ao anatin'ilay tafiditra ao anatin'ilay lalatsaina tena hoe mafana fo ve tsika ao anatin'ilay hoe tena sasana tiany vava fomba fijeriko ty sy hoe fanontaniana mipetraka hoe sasana tiany vava ohatra ny tady tongany amin'ilay hoe zarazara ao anjakana lay sary mitranga fijeriko zay hoa ohatra ny misy hoe cause côtière zany le izy hoe nareo tsy manana ranomasina tsy manana lavanilina fa loha zay hitantanany anay vola tsy tonga ty aminay sy ny sisaka hoe ahoana fomba fijeritaberina ndraikitra koa zay makaiza ny vola tsy tonga ty aminay vola fa ahoana aloha tantaninay ny anay misy zavatra anankiroa tsara jerevantsika ny amin'io ny anankiray dia ny tantaran'io le mampiady hevitra sy mampifanjinja ve za mieno raha mieno top radio anao tato anatin'ny herinandro angamba hatramin'ny akaran'le resaka ny tanora iny ary amin'ny voalohan-dohany amin'le fiekevitra zareo ny hoe ampisafidy état unitaire sa état inona moa misy anankiroa ny jerena amin'io hoe maninona no tenim-bazaha no edikevitra ary na nitatitra zalahy tenim-bazaha tenim-bazaha no edikevitra hoe état zao ary na natao teny gasy ary io fa maninona tsy le zavatra tadiavinao ary amin'ny fotony mihitsy hoe mivokotany ny commune ny faritra hoe fahefam-bahoaka fahefana ho an'ny faritra dia zay anaran'iny rangaha tsy raha antsika zay anaran'iny
Mampididozy io fomba fiadikevitra amina anaran-javatra io hoe isma fédéralisme libéralisme dia mampididozy io le mody hoe nahay de mody hoe namaky boky de mody hoe taratasy de mody hoe mahita modely any a Suisse na any États-Unis na any a Nigeria na any raha jako mba zaza any adevitra zany de nefa ny a malagasy tena malagasy ny lasa miady am'izany zay lafiny anankiray nahoana raha avoakanareo fotsiny hoe zao rangany tena heverinay tokony fahefan'ny faritra ohatra ny région efa misy ao anatin'ny constitution zao tsy naombiny tsy napiatra mpitondra zavatra anankiroa zany mipetraka inona tsara ny tsy maintsy atao fahefan'ny région ato amintsika zay anaran'izay tsy rarahantsika de ahoana ny ahatonga ny mpitondra tsy maintsy manatanteraka an'iny fa tsy ohatran'le mpitondra roa sa telo mifanesa inge zao teo hoe tsy nandraraha an'iny tsy napiatra an'iny tsisy napiatra an'iny de ahoana no ahatonga n'le mpitondra tsy ho afa maina am'le tsy manao an'iny fa ity tsika lasa miady amina mpivavam-bazaha décentralisation effective décentralisation très poussée état fédéré non zay mivaliny akaray zany hoe ny tena zavatra noho izy misy fiteny amialatsiny am'le fady amalina fa fomba fitenena nyity hoe tsy ny rano ritra fa ny amalina ho azo zay ty ataotsika ity le ananan'ny faritra fahefana ny resakitsika fa tsy zay petaka anarana etikety adabo ihany zany etikety zany mampiady atsika fotsiny zany de ny valiteny faharoa mahatonga an'io mampiady atsika re olona de zao efa no vetavetain'ny fitondran'ny repoblika faharoa ny teny hoe fédéralisme ny teny hoe province autonome ady maloto no nitondrany an'io ady maloto ny ady maloto anankiray de vaozingosina ny repoblika faharoa tamin'ny tany amin'ny 91 tany agnapany de iny efa mipoitra tampoka ny hoe fédéraliste tsy mila fanjakana foy be aty Antananarivo moa ny anaovany azy zarazara ao anjakana rehefa hipoaka indray le dingana faharoa tsy repoblika faharoa tsony iny fa ny dideratsiraka rehefa mifoan'ny etsi-bahoaka indray tamin'ny faharoa tamin'ny 2001 poka indray ty province autonome ty tena akisavakaratra de zara tsy asina passeport ny nalaza indrindra tamin'iny de niteteza amin'ny Brickaville andeha ny rosoroa arivo ny nalaza indrindra tamin'iny de ny abibina tany Dego zay ny zavatra nisy zany hoe nolotohina teo amin'ny tantara mihitsy ilay hoe province autonome ilay hoe état fédéré ka marary ny olona io vo miteny an'izany de choc be hoe ohatran'ny hoe lasa misy sary ratsy tamberina foana zany izy ka zay ny apetrako hoe ilay ho ataotsika amin'ny faritra no avoay amin'ny fo madio tsy isy isakana an'io mahatonga atsika mora andairan'io resaka io le am'le papiady ianao manko manao hoe zarazaro anjakana fomba tamin'ny fanjakana mbola nizarazara teto Madagasikara io le entina amin'le hoe adiparitra sy adiboky io tsisy dikana inge zany ankehitriny fa tamin'izany fotoana fanjakan'ny Merina ny ato fanjakan'ny Sakalava ny atsy fanjakan'ny Betsileo ny atsy fanjakan'ny Betsimisaraka ny atsy fanjakan'ny zany ny teto de mbola nanampitrotraka ny mpanjanatany le fanjakan'ny Merina no apetrany hoe tia fanjakan'ny Madagasikara de mbola zay loha zay no entin'le maloto politika ankehitriny ka zay le apetrako hoe farasisan'ny fitondran'Andriamanjaka zany rehetra zany tsika hanao republika tsika faritra ny resaka fahefan'ny faritra ny resaka fa tsy hoe fahefan'ny Merina fahefan'ny Betsileo fahefan'ny Betsimisaraka fahefan'ny ity zany zao fahefan'iza zany zao fa ny colonely Renirina Mikaela ny eo de fahefan'inona zany zao ty aina natao ny lalam-panorenana momba resaka hoe ny filoham-panjakana ny filoham-pirenena de isan'ny miantoka
ny firaisam-pirenena ka zay hoe amin'ny fomba ahoana sy ahoana tena metrahantsika an'izay mba tsy isiny lay firenena le atsangatsika firenena zany hoe firenena io a dia misy faritra hitondrana azy moa ny faritra ny commune ny fokotany raha anao firenena ianao a miainga amin'ny fokotany ny adievitra inona ny ataontsika ny amin'ny fokotany sy ny fahefan'ny fokotany ny akinina aminy sy ny adidin'ny fahefana foibe aminy dia ahoana ny commune iraisan'ny fokotany sy ny sisa io dia ahoana ny faritra dia any amin'ny farany zany vao misy dikany tsy resaka politika fotsiny na politika tetika maloto fotsiny mahatonga an'le hoe atomboy any amin'ny fokon'olona ny fokotany na ny fifidianana ary fa na ny ady hevitra sorana tanany roa tena sorana mihitsy na ny FFKM na ny président PRRM manao an'le hoe hatrany amin'ny fokotany miainga satria ny dikan'izay a repoblika zay vahoaka fahefam-bahoaka teneranam-bahoaka zay fa le entina avy aty ambony hoe federeny tianareo sa province tianareo sa inona iny zany a dia ady hevitra zay mihevitra azy olohany ny ambony any iny dia le vahoaka zany dia atao fotsiny hoe ity ny anay ka raha ity ka misy faritra mifidy ny azy ny federeno maro anisany aminy fifidianana dia ny any amin'ny faritra hafa ndray unitaire dia any amin'ny faritra anankiray indray province dia ahoana Madagasikara amin'izay za afaka hitena zanga mifidy anareo sary mitranga mantsy hatramin'izay tato ato teo aloha teo dia ohatrany hoe efa tarazo le tany aloha ihany koa ny resaka hoe ohatrany hoe fifanavakavahana ve na anaty safidy politika ara ohatra tamin'ireo fifidianana teo aloha dia ireto tanàna na faritany na faritra reto a efa fata reto tsy maintsy ity miforonany a dia ny ato a mirona amin'ity dia ohatrohatrany manahirana kely ahoana na ahafahana tena hoe mametraka hoe ny malagasy tena tompony fanapahan-kevitra hoe tsy miainga amina karazana resaka hoe fiaviana na foko tahaka an'izany ohatry manahirana be miresaka alizy amin'izao vaninandro firenena mantsy ny resaka kanefa lay sary mitranga dia ohatrany mbola hoe manana endrika an'izay sokajy zao ny mandeha dia tonga dia mampiady hevitra aminy hoe arak'izay lazainao zay mora kely mamadika an'le izy hoe resaka fiaviana ndraindray moa dia resaka fiaviana fotsiny hoe miteraky ny faritry mahatsanga teo aloha tsy maninona miteny zany teo aloha ohatra hoe tamin'ny andron'Andriamatoany Rajoelina somary Karavalmanana dia ohatrany hoe nisy ny lalao ara-politika mihitsy hoe ianona tsy tia hoe avy any amin'ny sisitany ohatra dia ianona indray dia ohatrany hoe lolaovina tamin'izany dia asa ahoana ny soroana an'ireny tamin'le fitondrana avy any hoe président avy any amin'ny sisitany moa filazanareo azy na tamin'ny fitondrany Didier Ratsiraka na tamin'ny fitondrany Javy Albert mialatsiny avy dia tononiko le anarana satria olona eo amin'ny tantara izy a tonga dia ny anarana tononona fa azontsika atao mihitsy hoe tamin'ny fitondrany tompokola Didier Ratsiraka tamin'ny fitondrany izy ireo inge mandainga ianao raha milaza hoe mbola tsy menimenina an'io ihany ny olona hoe ny fahefana fohy be manao tsinitsinina ny any amin'ny faritra dia rehefa ohatr'izay le izy a ohatra hoe tatsinanana zao i Didier Ratsiraka dia tonga dia hoe atsika andrefana mbola tsy anina mihitsy tsika ty avaratra mbola tsy teo mihitsy tsika ty atsimo mbola tsy teo mihitsy tahak'izay dia ohatra hoe tamin'ny rehefa tafiditra indray professeur Javy Albert dia dia efa vita izay ny anjaran'ny triangle du nord fa ny aty amin'ny grand sud indray zao ny manao an'io foana na tanitra na azy amin'ny tondreo nanao an'io foana dia tsy hitako inona ny le fahefana ho an'ny faritra ampiaina atsika isaky ny faritra ahatonga atsika ho masy mandidy amin'izay fahefana tandrify atsika isaky ny faritra zay no ataovy ady hevitra fa za mba milalao afo amin'ity eta zao ka eta ino a bolokom-bazany manao an'iny
asa na mety hoe mifandraiky am'izay resakitsika zay matsiaro satria mipotra moa andriamatoa Norbert Lalaratsyrahoana de tany amin'ny heritaona latsaka izy taorinan'ny firodanan'ny fitondrana Rajoelina nisany hoe tazana farany na nio hevitra ara-politika somary hoe nanakihana ny fitondrana zay nitoanany moa izy fa isan'ny raisiko sy tsaroko tao anatin'io no hoe ndesan zany tao anatin' zay hoe anova rafitsika kanefa nao vaina hoe 100 azy io kanefa ny olona ao anatiny tsy vonina hoe anajany rafitra tsy anajany fitsipika de neo ihany no miverina ka zay ilay rehefa mbatsiaivana kely fotsiny netiko amin'iny zoky izy a ny olona nianatra tamin'ny sinsisa zokonjokonay de ajaina fa ity le manao hoe na miova zato sy arivo ara rafitra moa le rafitra inona moa le rafitra fa lavany hoe ny fandaminana ny rindrandamina eo amin'ny fifampitondrantsika samy malagasy zay le lazaina foany te rafitra satria petahany vazaha le structure raha miova zato sy arivo ara ny fifandaminatsika malagasy amin'ny fifampitondrantsika malagasy de tsisy heviny io a fa ny olona ny apetrako monsieur le président ny apetrako rizoko be isany de zao fa maninona no manjary ze sitrapon'le olona zany ny tondrana an-tany sy firenetsika ary ahoana ny atonga an'le izy hoe tsy miankina amin'ny sitrapon'le olona fa tena rehefa olona tsy handeha amin'le tokony ho izy a de tonga de vitany aminy zay a mila fikeonandoam-pirenena zay tsy maintsy isy foana ny teny an'izay ary efa eniko mipezaka zay hoe ka ny lalàna atsika nge efa tsara daholy ka ny lalam-panorenana rehefa misy décentralisation ka ny anina fa le olona eo amin'ny fitondrana mihitsy de apetrako aminareo fa maninona le olona no afaka manao an'izany maninona Rajoelina sy Tsay Christian afaka manangana Ravatomanga ary afaka manao tsinitsinina tsika menakava mifampiarana ny lalàna constitution zao misy zavatra 5 amanenina tena lehibe mihitsy tsy ny raharahan-dralahy de afa maina ihany dralahy momba an'l'izy maninona ny misy an'izay zay nge le fanavozana ny republika hoe inona zany ny zavatra avozitsika mba tsy hanoroan'ny telo atao amin'ny firenetsika zany fitondrana ohatra ny fitondrana Andriamanjaka zany ninona olona eo ninona olona eo zany hoe misy arofanina goavana mihitsy eo a tena miaro an'le hoe olona tsy iankina amina haipon'le olona fa raha izany angeny atao de messi zany ny andrasantsika messi zany ny andrasantsika hoe iza tena olona etsehany fanahy masina de tena de rehefa tsy otsoniko iny olona iny de ahoana andao anaraka an'reto fiarah-miasa samy hafa reto aloha tsika de tohizana ny resaka avy eo ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 tavaverina somatsara atao anatin'ny fandarantsika fotoana ihany koa ahafahana mandray ny antsontsika piaino efa misy antso ny toromarika miarabary mbola tsao toizantsika ihany ny adevitra am'izao fotoana zao ary ao mbola tsisy de ny zavatra raha malala raha mahita ihany koa moa zany mitody kely tsika amin'ny lafiny sosialy afaka toizany ihany lay adevitra teo eo anatrandreo hoe toe-javatra maro samihafa misy ny hoe vokatra de misy ny hoe etsika ihany koa ataon'ny fitondram-panjakana asa hoe ahoana ny fomba hoe apaharitra an'izy ireny satria raha ny zara mitranga aloha zany ohatra any anatin'ny hoe fitandronan'ny filaminana sy fampandrina fahalemana de hoe na etsika hatramin'ireo hoe garde présidentielle de misy vokatra hoe any amin'ny zazavarira ohatra nisy sivitratra o maly asa hoe vonjy-tavanandro ve mety andikanan'ireny sa tena hoe misy ny ezaka sy finiavana lehibe ahoana ny afahana hoe mampaharitra azy tsy hoe vonjy tavanandro fa misy ny urgence zany hoe misy ny tena amehana kosa aloha de ny fihetsika amehana nataon'ny fitondram-panjakana zao de hoe ny garde présidentielle nalefa ny amin'ny faritra zay ilana azy fa na amin'ny faritra hafa de nasina patrouille misy zao le ataony hoe ina mo ty ana de commandement moa sa ny centre opérationnel opérationnel nataon'iny reny zavatra de arabaina tokoa fa nisy an'ireny
ny tena eo koa ny resaka mampirisika hoe manao andromaso bokon'olona maheonao zao efa mitsapatsapa n'izay tokony ho ataony le andromaso bokon'olona fa lasa miankina amina tsipaipaika zany hoe reto mividy mangazo ketrehindralahy hoan'ny nisy zao maly resaka hoe fizarana fampitaovana maro samihafa nataon'ny commune sy ny faritra eto andrenivohitra misy lanazy ihany reny fa ny tena zava-dehibe zany zao amintsika de hoe isak'izay misy fitondrana maherisetra atahorany vahoaka mampihorikoditra ny vahoaka zao ka kaikio rava de misy foana io nofo ratsy mahazo ny vahoaka io tamin'ny repoblika faharoa nisy zany tamin'ny de io zao misy an'izany io ka itsika ve isaky ny isy mpanao jadona ho dakan'ny vahoaka ohatran'io de iaina nofo ratsy ohatran'io foana tsika vahoaka valiny mila vahaolana tena mitoetra tsika mba hatonga an'izay tsy hiverina tsony ny tiako lazaina de hoe ireo zavatra efa noetsehan'ireo mahavonjy amin'ny hatairany ireo fa mila zavatra mipetraka mitoetra ao anaty vahoaka ary zay ihany mahatonga ny vahoaka tsy andairany tavatra tsy robot io vahoaka io ka tsindrinao ny bokotra hoe oka ho tony de tony tsindrinao ny bokotra hoe aza mety andairany tsao de tsy andairany tsindrinao ny bokotra hoe tsy ohatr'izay io fa olombelona io ka io olombelona io rehefa mitoetra aminy sy eo ampelantanany ilay fahaizana misoroka sy fahaizana manatrika an'le rehefa mbiakoditra tokoa le zava-doza ary ny fahaizana mitsinjo ny rapitso amin'ny zanany sy ny taranany milamina io zay le atao hoe mandry fezay ka iny zany de mila mitady fomba ary mampiditra fomba vaovao zay le fanavaozana ny repoblika mampiditra fomba vaovao iarahana miosina amin'ny vahoaka ampianarana ny vahoaka hay iaro tena ary miditra ao anatin'izay reto lazainy hoe professionnel zany hoe misy le tena io no asany tsika ny namatsy fitaovam-piadiana azy tsika manarama azy isan'andro isan'ora fa ireny tsy maharaka eraky ny elakelan-trano akoa reny ary tsy maharaka hoe 7 andro anatin'ny herinandro reny 7 ora anatin'ny ray andro ary mandava-taona profon'izany le nandefa garde présidentielle nakany amin'le resaka varira ka hitatsika amin'izay expérience filazavazana hita amin'izay traikefa izay no hoe mila mametraka zavatra mioropaka ao anatin'ny vahoaka mampianatra ny vahoaka ary manazatra ny vahoaka iaro tena amin'ny fiarovatena fiarovana ny aina sy mifananany zany misy fanamboarana tsy maintsy jerenao miresaka n'ilay hoe rehefa misy fanjakana jadona na mpitondra jadona mifarana de misy karazana panika ohatra zao ohatra ny tehiteny ve zany zoko be Constant Ravelson hoe misy dia tanana an'ilay teo aloha lay sary mitranga kehitreny na tiany na tsy tiany izy mahazo vahana amin'io ary eny tokoa mivavany ange fa mametraka hoe jereo mivahoaka fa velan'ity fitondrany ty anina fotsiny eo na nanao izy na tsy nanao ary rehefa mijery na ny zavatra ampianariko de manery afoana manao an'izao fomba fijery zao hoe tia no ny lazain-drajoelona momba an'io teto ny fotoana ny idirany ny teny an'izay tena efa niandelaela mihitsy izy nandrasany masamasaka tsara mihitsy hoe efa io fa mangororo le vahoaka de iny amin'izay inona ny salamo napetrany ery aloha ery le salamo napetrany ery aloha ery de le ohatrany hoe izy tenany mihitsy no alatsadra izy tenany mihitsy no fofoina izy tenany mihitsy zany hoe za zany no tena mibaby an'io ataonareo mahazo anareo rehetrarehetra io le message lavalava saika mila hitovy alava am'le teny fampahirezana nataony mihitsy le salamo ery ambony ery ka iny zany amiko zany analina ina mifilazany zany analy ny amba fandiniana raha tany ambaka de hoe dinio fakafakao ny lahatsoratra de tsy hoay izy azonao tsoahana
tsy araky ny filôzofia indray zany fa araky ny politika momba ny ty rehefa nandinika sy namakafaka de hoe tonga de le vomaika fangorohorona resaka latsadra resaka zava-doza no ataony ery amin'ny voalohany de zay am'izay izy manao hoe za de miombona aminareo de loha sy tia mahazo anareo vahoaka ty zany hoe rehefa fitinina lehilahy tsoratra manontolo a de izy koa moa mahay an'izay e hainy nyserasera tena iny ny milalao fihetseham-pon'ny olona tomapiby izy inge de miseho azy victime miaraka amin'ny olona rehetra izy zany hoe mety amin'izany a ny mitrandraka an'iny ary vao maika mampangorohoro ny olona raha olona madio izy a de ny fomba hatonga ny vahoaka ho afaka miaro tena sy mihetsika no tokony navoaka ny olona efa nanao président ny république izy na de vazaza fa tsy fitenina mpitondra mihitsy a inona taon'iny fa fitenina olona miseho hoe mialatsiny am'le teny a mena tsy fihinantsikatsika re vahoaka fa de tsika aza voalohany a première personne le citation nataony ndao resana aloha ty antsy de toizika ny atevitra aveo miarabe sokola isany hoe miarabanao président de mirabatsika rehetra no meny tombonandro ny famindrapony fa tsy nohony nataotsika zay zany voalohany de ty ampahery atsika prétendavana za tsy ny fotoanako tsy olaniko am'le teny zava-misy ny anako efa raha malaly fa ny ty ampahery atsika mba tsy ho betsaka ny ohatran'ny président ratsiraka reny hoe fa azy rehefa mandrotsy Madagasikara fa tady azo vahana le izy betsaka ny olona kivy betsaka ny olona very fanambola velona nefa ny fanano olona de na le fitenitsika hoe saina vatana fanahy zany zao de vatana tohatra mifamadika tokony hoe fanahy saina vatana raha kristianina ary misaotra ny boky teny fiainana misaotra n'le paharina amin'ny an'io boky io satria tamin'ny andro mosesy izy a mbola miresaka amin'ny olona tondavy ianao eny rehefa fa iresaka aminao tondavy ianao ny teny boky fa novain le paharina izy efa mibetsaka le olona anao boky a de io ny tenin'izay aloha ny anao finoko de raha iteresaka pahary de io ny vakina inona ny olona momba ny vola anatin'io misy sekreana fahazahoam-bola momba tsy fandriam-pahalemana resatsika ao anatin'io miaro toro foana mpiambana raha tsy Jehovah no miambana za re olona efa nitsolovo mpangalatra tato an-trano etirety hoe za tompo-trano izy ao andala tsara de tsilovina efa ao an-trano de masoko ny tsilovina satria le fatoriko miilana ny varavarana de nagaga za tsy taika nataon'le pahary tsy taika satria zao manana hevitra heverana atsika izy de hitondra fiadanana fa tsy loza raha amin'ny olona sao zany de hoe loza fa vaky ny trano kay le izy nety ny nampahafantarana fa miaro tory foana ianao ry zany kely izy raha tsy le pahary miaro zany de tena mihidy an-trano nanomboka teo matonga anao hoe tena tsika koa na manary tsy mahay manatombo na rahaolona olona heriteny eto ange zany vao teny anankiroa fotsiny zay zay aloha fa de rehefa aveo ndray de miaina de ty ampaheritsika hoe so ihany fandriamanitra fitiavana izy fa miandro iny izy fanapahan-kevitra tsika de mety eo fiainatsika izy izy mitompony fahagagana sotra betsaka de mirary so de miaina indray aloha président sohotranao fa makasiraka fampahirezana ny eny taminao androany de zava-baovao fa de misaotra misy anjo ndray zava-dehibe zay fanio-kevitra zay fa miresaka tsika zany hoe nisan'le hoe na tiana na tsy tiana de misy tompo tsy ho azy ilay zavatra mitranga fa kanefa raha mampahatsiaso hoe mahatadidy fomba firesaka nataony teo aloha lay hoe no irano ohatrany hoe sanatry manilika na mitady an'izay ho ampangaina ahoana ny fomba hoe ialana am'izay ho an'ny fitondrana ankehitriny a mba tena hoe lay fiatrehana an'ilay zava-misy no sy fifehezana azy mba tena hoe isy lamina mipetraka maharitra fandripalemana maharitra fitoniana politika tena hoe maro toerana fa tsy sanatria ohatrany hoe ijery zay ho ampangaina sy hoe ho ao ambadiky ny zavatra mitranga foana rasy loha hoe le hoe ijery zay ampangaina moa le efa nanao maray an'le teo aloha de hoe so zay ny iverina nahita izy fa ny resaky tsika eto zao a de ny hoe mba hisoroana zany tsy anoroany telo tsony eto amin'ny firenetsika ny atsika manko fa trany amin'ny fitondran'Andriamanjaka manjaka taloha nge io vahoaka mangororo rehefa dimbiasana zany le tamin'ny
fitondran-dradama faharoa nandimby andrana valina voany raha manenjana eraky ny lalana ny olona teto raha ny teto amin'ny teto merina zany la zay ka ohatran'izany ka ny narosoko teto ange de hoe alao mihitsy hisy dinika manokana eo amin'ny hoe ahoana ny fomba anankiray zany hoe ny force de défense et de sécurité zany hoe ny hery fiarovana sy hery mpandamina de mba tena manaraka ny fomba républicaine mihitsy zany hoe mahay mifamatotra sy mifampitondra amin'ny vahoaka fa tsy miavaka fotsiny ireo hoe zay ny mpitandro filaminana de ohatra ny mandefa teny fotsiny hoe avelaho ataon'ny alao tony alao ataon'ny manambasy fotsiny fa le vahoaka mihitsy no atao maharo tena za tsy miteny hoe anao ohatrany any amin'ny tany sasany ange ny vahoaka mihitsy le andro maso n'le vahoaka mihitsy fa misy mikopaka misy antso ary aloha raisana ny miaraba tomboka anahoana tompoko salama ia zany eo amin'ny resaka le varira tsara hoe nahitana vokany le izy fa ny zany tena tiako hoe mba ho fantatra hoe mba iza zany le olona mandray an'le zavatra alaina ohatrany hoe le voamaso le vola be omena le olona karamaina izany tokony ho fantarina mihitsiny fa tsy hoe mahatratra an'le olona sambotra le zaza tsy namono le zaza fa tena any amin'le gros poisson moa le filazana azy de zany ny fidero de hoe manina koa no nalefa tany taty amin'ny garde présidentielle lesa izy le ilana nahita le edy lasa ohatrany za tena mankasitraka ny fitondrana amin'ny colonel fa ny fijery koa so de ohatran'le bomba taloha le bomba talohany izy mahita le bomba tsy mipoka de hitany ka so de mahoatran'izay le izy fa amina zany toko raha tena mahita tsara zany le olona mahita atao tratra le gros poisson zay ny aminany tena hitako hoe zava-dehibe sotra to enao tsorana tsara tompoko mahatsiaro an'le bomba afatra iarahantsika mampity zany hoany ny fitondram-panjakana efa misy andro moa ireo tasitra samihafa hoe misy mpiasa mpanjakana tafiditra misy zandarya misy mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny sisa fa hoe zay hoe izany tena atoto satria misy vola be voaresaka atao anatin'le tany atoliara ohatra hoe efa-jato tapitrisa ariary betroka enjakenjana miaraba bito tonga so ohatrany efa hoe manenjikenjika misafika eny am-panidinana moa zany io fanadidina moa zany misokatra de ho hita hoe tokony azo valiny zany satria andrasan'ny olona tokoa zany zay hoe izy ny tena ambadika ireny ohatran'io fanontaniana tsy voavaly hatramin'izao ny resaka atao lapaty sy ny vakifasana mitovy zany ihany koa izy mitondra fahalomanana de mitovy am'izay de hoe ity moa zany hoe nainga tamin'ny renseignements généraux zany zay no naingany ty ohatran'le tany avangaindrano farany ity de zay itsika moa efa nisy fotoana anaovana fanamariana ihany hoe miaramila no mitondra amin'izao fotoana zao miaramila zany ny tompony resaka hoe loharano avao ka mety ho zay ihany koa le hoe misy akingana kokoa zany tao anatin'le izy de tratra tsy de mitovy amin'le taloha isany mety hoe sarosarotra ohatra miresaka hatramin'izay ny resaka hoe fikambanana miafina faramasonerie sy ny sisa fa samty fitondrany ty aloha nisan'ilay hoe karazana fahasahina fisavana sy fisamborana olona tery ivandra ohatrany mbola tsy de naheno tranganjavara tahaka an'izany tsy hoe mitoka an'ilay fitondrana fa tsapa sy tsikaritra ihany ilay karazana fahasahina teo ihany koa moa ny resaka solika nresantsika tare aloha tare masaha ohatrany hoe mitandroka tsy hoe tena hoe ahoana no ny ahafana mametraka fitsipy dalao am'reto hoe mpandraraha vahiny misehatra amina lafinjavatra stratégique reto ka zay le hoe mitaky fahasahina fa mira ihany koa tohana tsy fiara misalaha amin'ny mpanarady ny vahoaka koa aloha rehefa tena anao nyty hoe fanavozana ny république taloha moa la mode mihitsy efa tany amin'ny taona firy reny 2000 firy iny hoe refondation fa tany ake nisy fitenitenenana an'io fa rehefa ohatr'izay fototra mankony de ary amin'ny vahoaka ihany mampiditra tsehatra ary mitarika ny vahoaka ho afaka
manefa ny tandrify azy amin'izany resaka zany ohatra hoe amin'ny resaka fiarovatena ny vahoaka resaka fitandrona ny filaminana fa tsy apetraka fotsiny ohatran'izao hoe tsindrina bokotra hoe oka hotony aza mety fiarovatena fa tsy fitsaram-bahoaka tsy fitsaram-bahoaka ny avahako mihitsiny a herisetram-bahoaka valifatim-bahoaka ny tena izy amin'ireny zavatra miseho reny vahoaka ave moa tsy efa mitsara foana ny mety sy ny tsy mety ny tsara sy ny ratsy ka zay indrindra koa ngely izy satria ao anatin'ireny zao tsy hoe misy fampitaha fa eo amin'ny resaka vahoaka zay aty amin'ny fotony zany satria ny resaka tsy fandripahalemana sy ny olon-dratsy io nge fantatra foana ny fiarahamonina de any zany le izy de hoe fanomezana antoka kokoa fahefana kokoa fampandraisana andraikitra kokoa ny fotony tafiditra ao anatin'izay faharoa ihany koa na amin'ny resaka fitsarana satria tafiditra ao anatin'izany ny fitsarana ary tokony misy moa zany hoe tokony andeny tena ihany fitsarana fa raha ohatran'ny fanaon'izao amerikanina nge rehefa misy fitsara ohatran'ny hoe de misy olon-tsotra tafiditra ao anatin'izy misy an'le ohatran'ny hoe popular jury nga misy tsy de fomba fiteny an'ilay izy akoatran'ny mpitsara zay efa niofana mahafeny lalàna de misy misy civil zany anisan'ireo anatin'ilay ataontsika hoe miaraka anatin'le mpanao ny fanadihadiana ho amin'izay olona mety ahihina nanao fandikan-dalàna mety misy heviny lehibe ihany koa zany satria mitsanga misy ankehitriny zany de isan'ny io mety efa be dehibe ihany koa amin'ny lafin'le hoe reo antanatohatra ara-pitsarana manomboka aty amin'ny OPJ ka hatrany amin'ny fitsarana le zavatra misy amin'izao fotoan'izao io na hoe reny hoe fitsaram-bahoaka sy ny sisa de ahoana ny amerenana zany hitokisan'ny olona ary mety zay koa le izy ary apetraka ho eritreretina sy hodinihina fa tsy anina fotsy momba ny fitsarana zavatra tsy fahita aty amintsika zao na any amin'ireo tany hoe any Frantsa na sahala amin'izany de misy mpitsara fidina za tsy miteny hoe zany ny tena tsara za tsy miteny hoe zany ny tena ratsy fa mila dinihany zany hoe sao de zany mety mahasoa koa amin'le resakitsika hoe fitsarana maso mandidy amin'ny fahefana tandrify azy ary resaka niaraka tamin'ny teo tamin'ny fetim-bohany teo le hoe misy tamberina andraikitra sarotsarotra hoa le teny hoe tamberina andraikitra fa zany hoe hitan'ny vahoaka nampiasana n'le fahefana ny mena misy mpitsara fidina any amin'ny tany sasany le any États-Unis jury no fiantso anazy de ny ray judge mpitsara de ndray moa zany le hoe tsy hoe fampandraisana akory ary ingely izy fa tendra hoe fandraisana andraikitra tsotra fa tsy hoe fampandraisana andraikitra ny olo-pirenena zay mihitsy le izy raha ohatra ka ataontsika sokajany fotsiny ihany ny amin'ny hoe mpitsara sy ny sisa fa efa misy antsozany teknisianina raisina miarabary misaotra nandray satria zava-dehibe ny ray segondra tsy voavidy vola derany ho an'le bahary misaotra mivararana satria aingana be ty communication ty hatrany andafiny hitantara kely zavatra mampiaiky anao anatin'ny boky teny fiainana de zaraiko amintsika mpiray-tandrazana raha misy olona hafa moatra hoe ate tsy mino de mitantara andray ho an'ny mpitana fomban-drazana de afaka mitantara samy miteny zany de ho an'ny musulman de afaka miteny fa ny za kristana de teneno manaiky an'io boky io tantaran'le ny petera zany misy toetra petera akatsika lesona ny toetra ny petera tia manao voady mianina mampanatena teny tamin'i Jesosy izy Jesosy tsy nananako loatra izy tonga de niteny zao izy tsy miala aminao zany ao izy zokolahy mantsy Jesosy io Jesosy ianao rozy tsy mbola ninao akory ny telony akoho de andahinao de tanteraka tokoa le tenin'le zanakan'le bahary de nandeha ndray sehony Jesosy ndray Jesosy koa manana ny fombany amin'ny olona tsirairay avy de ina ndray nataony tamin'ny Petera misehony tamiko Petera izy amin'ny ranomasina de kako Petera izy io de zaty frera zaty zany ndray ozy izy Jesosy raha ve anao io zokolahy de avy le tompony le zanaky ny tompony le miantso de nandeha Petera nandeha de tsy nanino tsy niletika amin'ny ranomasina tovao salasala fotsiny Petera hay mo rano ty to de letika de lesina amin'izy zany hoe finoana ilaina ny finoana tonga avy aminao araka izay nono misaotra betsaka de miaindray aloha misaotra betsaka misara ny fomba taridalana moa zany tsy asina tevitra iny fa isan'ny anankiray manao
tohivakana aloha fa tsy maintsy mba resana nge constant aviation ny mikasika an'le ataontsika hoe mety hevitry ny olo-pireneny moa zany misy sokajiny ihany rehefa isanany hoe ao ny amin'ny lafiny politika ohatry resaka fiovany resany le miantso farany teo ny amin'ny sehatra hafa ihany koa amin'ny politika aloha tatoato zany le manomboka manao tohivakana ny izy aloha androany le fakairesana nataony tsy ohatran'le isan'andro tena manomboka manao tohivakana le ataontsika hoe fianonan'ny mpanao politika mpitarika toko politika amin'ny filohan'ny fanavaozana raisina aloha ianao miaraba tompoka salama salamy ya zava-ketrindrany miarabanao misy fahavetso salama tompoko ya momba le resaka hoe fanenkevitra ara-politika tsy maintsy tafiditra anatin'izany resaka fifidianana raha ny ao any hevitro mba ho atsipy ihany hoe ao anatin'izao fikarakarana ny fifidianana tsy maintsy misy fikarakarana fifidianana manko eo alohan'ny fifidianana dia mety ve raha ohatra ka ny inscription aloha atao inscription d'office misy fa tsy inscription volontaire efa any amin'ny olona ny kara-panondro raha fa any amin'ny olona ny kara-fifidianana ka biométrique tonga dia afaka mifidy avy-trano ny olona fa tsy mandavan-tena ny andeha soratra anarana mandratry isiny le mikimaka tsiny misy ohatra nafinaritra any ray sinareo teto maky hoe 30 millions malagasy ny 20 millions malagasy manana telefona portable ary tsisy numéro miverina indro tena zavatra tsara zany ary avitra fahitavana ohatra kaikikely tena mety tena nandinika ny izy mihitsy hoe tena rahay tena makafaka izy lehibe kinona ny tsy mety anaovana zany amin'ny kara-pifidianana ka inona ny masarotra zany portable dia anananao daholo tsy afaka miverina indrony dia koa nanaovana kara-pifidianana dia mety koa ve raha hevitra dia reny mpiamiko raha tsy mety zao fitondrana mpanomana fifidianana zao tokony tsy latsaka aloha fa manomana fifidianana fa mandaa anankiray orinan'io afaka milatsaka izy raha tena ijery hoe tena sincérité sy tena hoe mahitsy tena tsy momba ny ady tsy momba ny eroa dia izay misy fa tena loza amintsika eto anie le ady saritaka orinan'ny fifidianana eo ny tena loza eo raha misy indray le ady saritaka ohatran'ny misy zany 2002 misy 2009 misy izay le zavatra isoroana ka hanao concertation ihany zay tsy aloha misoroka an'izay zavatra izay mba ietireka izay vao tonga zava tompoko fa le resaka momba ny telefona maly teto tokoa aloha ohatra mety tsara mihitsy iny azo atao ange zany rehefa ohatra tonga dia mitambatra amin'ity le fisoratana le hoe fa ny eseny koa nefa nametraka ilay hoe afaka atao en ligne amin'ny internet ny fisoratana anarany amin'ity hoe fanavaozana manontolo ty fanavaozana manontolo raha tena manavaotsika le vahoaka tonga dia vita anatin'le ana biometrika tonga dia raha vao 20 taona ianao tonga dia vao ianao azy dawar eny tompoko Jarabe. Ya. Salama tu. Uta manako-nako. Tena kono raha tena anao zany. Na isika rehetra hoe raha tena anao. Misy isika manko vao tsapitsapy le fihavanana. Fihavanana hoe sotoavy na malagasy ny fifanajany tsy hoe andao tsy tanterahany zany matoizana fa tokony hoe ao anatiny manko ny ena masy amin'le fandraisana ndraiky ka ohatrany hoe raha tsy fihavanana ihany na be reparation ndraiky tokony tianany an'izay hoe fihavana zay fa hoe inona le mahasoan'le firenena le mahasoan'le firenena zany dia tany amin'ny andron'ny premier république tena misoratra any tany any amin'ny chef de village moa zany chef de village efa misoratra ao anatin'ny fifidianana fa noho ny tatiorena noho ny kadikady ara-politika entina mandany ny tena dia nahitana mikimaky zany no fanaovana ny fifidianana dia lasa hoe miveriny indroy ny telo ny anaranao amina toerana tsy fantatra hoe makaiza na makaiza ianao zany lasa mandatsa vatsy fantôme koa zany misy raha izany nefa ny iainana fa ny isan'andro ty dia tsy mbola tonga amintsika fanavaozana fa hoe anavao isika dia andray andraiky tonga dia hoe
Zaho izy zany olona tokony miara-miainga ao anatin'ny toalaba satria tia manana aina maso amin'izany zavatra zany. Fa manjary lasa ohatrany hoe mandringa ihany izy satria ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Eny ary mbola mitoy ny fandarantsika mahery 7 minitra ny amin'ny 7 maraina araka ny efa miresoka fifidianana moa le olona teo ary manodididina izay fifidianana zany milohan'ny resaka fihanan-doam-pirenena ihany koa dia alohavan'ity hoe accord politique manomboka miverina io resaka hoe Constant Revelson zany tatoato ary izay mety mahatonga le tsy hoe mahatonga fa zavatra efa misy moa zany satria tanterany fampahalalam-baovao indrindra fa ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana ny amin'ireo ataontsika filohana antoko mihaona sy midinika amin'ny filohan'ny fanavozana indrindra mahakasika an'izay raharam-pirenena sy ny amin'izay hoe dinika politika zay isy zay ka dinika politika aloha nge aprisihana foana mihitsy tokony hanao an'izany foana zay mpitondra mifandimety teto misy tamin'ny republika fahefatriny zao malala mihitsy mpitarika toko tambezina mihitsy hoe nao iona amina latabatra boribory atsy hoe ny mpitarika toko politika tambadika le izy moa dia hoe mifampizara atsika ny tapaky manao any misy antso aloha ary miaraba tompoko ya zobiarmasaka manako be iverenako le hoe modafisikana amin'ny resaka ny fisikana hita ho zay ny andiany voalohany amin'ny fanaovana carte biométrique io dia hitika ny andiany faharoa hoe satsy naninona nisy fiatona sahady fa tsy efa hoe efa tokony mitoy foana aveny mandrapahatonga izay tokony hoe farany ilana azy eo zany dia efa hitatsika misy zavatra efa tsy mandeha amin'ny tokony hoe zany za ohatra ka ny hoe ny famarirana no atao raha ny fahitiana no atao satria rehefa hoe natomboka iny dia tokony tsy nisy hoe andeha voalohany ihany no vita fa ny andeha faharoa miandry bay rovina ndraiky io nefa ny andiany faharoa ampanaovana andiandy fitaovan-taranarany dikan'izany zay zao misy kajikajy foana zany mandeha ao anatin'ny ary marina be ny tenin'le ranosetareo zay manomana fidana zao dia tokony tsy milatsaka mihitsy ero fa rehefa vita ny mandahana azy dia zay ianao vao milatsaka zay zany ka raha ohatra jerena ny hoe lala mahitsy zoran'le firenena dia zao fotsiny izy sahiro atika mandray andraikika hoe izavana fa ny fahalovana eto amin'ny firenena nge efa tsy tambinao tononona intsony fa ny mavesatra indrindra amin'izany dia kolikoly ary le kolikoly le ady amin'le kolikoly dia ohatrany hoe miady amin'le mafia mihitsy ianao manao an'io satria tsy olona rehetrarehetra zay alenao hoe zandatsy polisy manam-pahefana tsy asany fa manao kolikoly daholo tsy olon-tsotra dia ahoana moa zany ny tena ilaina an'ity firenena ty ary izany zay fantsatra resaka fampiasana ny teknôlôjia sy ny amin'ny izy io koa izay indrindra satria ho avy koa zao le hoe RGPH 4 hoe recensement général de la ny olombelona sy ny tany amin'ny toeram-ponenana zany amin'ny nandehan'ny fahatelo zao le natao farany tany amin'ny taona 2024 dia ho avy ny andehan'ny fahefatra dia zany rehetrarehetra zany zao dia rehefa tena jeriany fa nga tsy afaka atao anankiray satria raha fa manao ty biométrique tsika dia tsy isy tsony reny tonga dia efa fantatra daholo zany na ny mombamomba ny statistika eto Madagasikara miaraba tompoko miaraba salama eny tompoko salama tompoko na moa zany tena zava-voao zay rehetra zay raha ny olona lehibe fanahiny ato voapasika ve zany ny domy raha nyfiresaka ny relata aloha ka zay manahina le fahitiana moa tenenina foany le hoe efa nisy lesina be lehibe teo amin'ny tantara raha fanadiadina natao zoky be Constant eo mitombolangery eny fa mahazaka ve isika ilay fandalinana miaingy amin'le
tonga dia tsy hoe fomba fandalinana marxiste io hoe mety tsy lamaody nefa iny lasa lavitra indrindra tao amin'ny fandalinana ny hoe makaizy ty tontolon'ireo ity dia nampiana kelikely fotsiny haingokaingina fandamba tsy dia hiditra amin'ireo tsika efa hoe ataontsika ny ady malagasy hoe zany ady gasy tsy mitsanga indray zany zao le voakafitra dia teny indray dia mavaraotsana ino mpanao ny printy sy ny mpanaka sy ny tolotra dia zava-toatr'izay no mivelona dia manahirana fa tsy atao akivo zany zay manahira fotsiny vehivavy teny hoe efa misy miralety io edur vehivavy a misy protocole mapotao io edur vehivavy a raha zany nareo taraikeo ary aza maka ohatra amin'ilay vehivavy le somary bebe molotra kely efa niaraka tamin'le rakialary tahivoka iverinao ary na izany naty zany aza aza manamaivana ny adivana reny teny nataon'ireny ange tanora izy ny tonga tao ta iverina ao manam-bola be dehibe ary ny vola ny lalaovany tirasa rehetra ty dia mba mailomailoa ihany aza dia ny vahoaka ny tarihana foana hoe alefasy ny ino tiany tokon'olona ka ny olona aza ny anao any manahirana azy fa manana fanjakana ny fanavaozana zao dia ala mihitsara nareo no tsy manesa hoe zay raha miteny hoe omena amin'ny mahirezy nareo e fa mba ataovy ny tena izy le izy fa raha zany mampime nareo zao no hoe dia ataovy an'izay mametsy mahatsara azy sy araka le tena hoe inona no nandrasan'ny vahoaka dia mbola zany fa tsy le kolontsain'le capture d'état ndray ry toko rehefa lomanina aka zay le itenenako hoe ataovy amin'le tena le andrasana sy le tena hoe tadiavina le izy manao ahoana fa misy antso vonona nga miaraba tompoko miaraba anareo miaraba marina be le fanamariana te hoe tsy tokony isozy adversaire marina tena marina tokony manam-poady zay milohan'ny tediavana hoe iza na iza le gros dia nefa hita eo ny tokony hoe hifotorana misy volany asa miodina misy olona karamaina ampiasaina ohatran'ny ohatra akaiky be ny hita maso ohatra hoe le olany rano teo hoe vaky foana eo ambatony eo ambony andro dia tsy maintsy mitapahana aloha ny rano dia misy an'iny réparation tena enjana be iny zay vao lamina vola efa resaka hoe cryptomonnaie ihany erereny matany tamatasa raha tsy diso fa tsy haiko hoe atraiza misy olona eto neny mitazona ny vola fantaka ne zany amin'ny toe-karena Madagasikara hoe mivangongo amin'olo bitsy ny vola dia ireo no afaka hoe manary vola eny ambaravarakely hoe 2 milliards d'ariary zany tsy ireo ihany satria any aminy dia tsy haiko hoe efa hatraizany le izy zany mitatra foana mantsy le fery fa tokony niajanona aloha ny raha atao izay ampijanona ny raha aloha dia zay tapahana aloha ny vola tapahana ny rano aloha milohan'ny anaovana réparation tsy haiko zany lozika tsotra be zany tokony mba hoe eritreretina ihany fa menitatra ny fery raha tsy hoe tapahana mihitsy aloha ny ery amin'ny lohany ery sotanareo dia le hoe mila aona le hoe hitsabona hitsabona an'le izy ka zay mbola antoko ampifandraisiko amin'le nyresahana teo ihany hoe misy idiran'izany hoe ty dinidinika etseroany andapy ty constant ravelson sa ny olona mako zao tonga dia manaly sarasanaseazandray nareo pasipasika fa ny ambrito mako teo nataony hoe accord politique ohatra ny tao miala mafy amin'izany le fitondrana hoe tsy accord politique ty fa fifampiresana fifampidiniana engany tena zay ny tena izy fa misy moa ny efa mahaisy efa kinga hoe rehefa tonga ao izy nadinidinika ara dia efa karazana fitakiana accord politique any azy hoe raha tsy sala amin'izao dia zao ty tsy anina fa mba faniriana zany dia mba hoe ireo misy ronjato mahery moa zany ny filohana toko eto raha misy dia misy amin'ireo mba fananaonao politika ihany ary misy hita hoe mitetika fitondrana matetika miverina eto ary ataon'ny olona zany foana inona ny anaovana toko politika dia ny andray fahefana fa tsy hoe inona ny anaovana toko politika dia ny ampitodika amin'ny firenena amin'ny lalana mahavotra ny
mahavitra ny vahoaka de tonga de fahefana fotsiny ihany resahany sasany a zay zany mba atsipikely zay hoe le resaka fahefana fa indrindrindrindra misy efa nitondra reo ary na tsy nitondra raha misy efa ndalao teo amin'ny sehatra politika ary efa fantatry reo rehetrarehetra reo de za mba miangavy hitanareo zany ary fantatrareo zany a ny zavatra tena hoe averika amin'ny fomba fitenika azy eto hoe nampitrosona ny repoblika indrindra ny repoblika faefatra fa hatramin'ny fitondranareo hatramin'izay nareo zay efa nitondra tsy hita popoka tany ny resaka décentralisation zao ny olona lasa miady isma fédéralisme inona isma zany a misy andraikitrareo zany ka raha ianareo reo no mahay mamoaka tsotra hoe zao ny lalana nanimba ny repoblika hatramin'izay a za kory tsy manao hoe nareo miaikina nareo mibaboka fa nareo zao nahita de mba voay mba ho hitan'ny olona mialohan'ny ty fikaonantom-pireneny ty ary amin'izay koa zahay a le madinidinika ty mba samy teny fa raha zao zay ny teny mahita ny tsy mety tamin'ny fotoana nitondranareo ohatrany de hoe mamely andrahanina fa tsy fitiavana andrahanina ty ataony ty zay ny tsy mety nareo ray aman-dreny ary mahita nareo ary azoko antoka tsara fa hita nareo hoe tiany tsy nahavitana ny décentralisation tiany tsy nahavitana ny sahala am'izao de alao mba ho hitan'ny rehetrarehetra le tanorantsika zao a namoaka fekevitra misy ngamba fa enimpolo mahery ny andalana napetrany tao a tsy hitako ao ny hoe ity zany a ny tena ao amin'ny ain-dehibe ny repoblika ka mahatonga nay tanora ankehitriny a tena mbola mitambezo an'ireo satria ny fahitako azy fitambezona ny tena be dehibe ao amin'ilay izy hoe tena voatery mitambezo an'ireo ankehitriny a naninona ny tsy nandeha tamin'ireo ny fitondrana rehetra ny fandimby hatramin'izay misy zava-dehibe nge ao tsy hoe sanatria nareo mpanao politika ireo na nareo efa président teo aloha reo a no sanatria hoe kentrina tsy mahalala zavatra fa tsy tafavoaka le izy na nisy finiavana raha teo aminareo de alao mba ho hitanay inona le tsy nahatafavoaka an'izany rehetra zany zay ngamba ny FKM zao afaka mampirisika an'izany mihitsy ny FKM zay hoe manana fohy be toerana afaka tianany zay vao nahazo fohy be toerana village voire Andotapenaka ela koa vao mendra la ava koa zavana Maria za mahita hoe ela zay fa tokony hatry ny ela zany tany ampikenonana mihitsy de fa atao zany mba toerana satria lasa hoe mindrina trano ary amin'anina ry rehefa misy fiantsonana fandraisana fianona amin'le fanangonana hevitra iverena ihany le teo satria ny olona zany zao hainao zany nge Constant Revelson de isy rencontre au sommet ve zany isy rencontre au sommet ve zany efa inona tsony nanaovana fikaonandoam-pirenena zay mihitsy matsily izy hoe tena tatoato misy sarina telo to tamin'ny verimberina amina toerana samy hafa de hoe fanomanana fiaonany ary ambadika ihany koa miezaka manetsikesika hoe zay mba tena alohan'ny de consensus io zavatra io mandrihana réservation de place daholo sadeko somary isan'ireo karazana tsindry samihafa hoe avy aloha ody hoe système politique aloha andray anjarany rehetra ka azy hoe anahoana no fipetrany ao anazy satria le fiomanana ao anaty hoe fiomanana moa fa le ny zavatra iseo ohatra ny amin'ity herinandro avy ty nge zao raha ohatra ka tena misy iny a le hoe asa malagasy ma de fandravonana fihavanana filongoa moa le voambolana ampiasaina le hoe hitranga any amin'ny faritra androy amin'ireo ataontsika olona andeha vatona sonotry ny tany politika zany a de mandeha be eo ny sariny ny questeur-ny assemblée nationale teo aloha sady efa solombavam-bahoaka tany amin'iny faritra androy iny de eo ihany koa ny falofa filoha lefitra fafito amin'ny anteny mirepereny le amin'ny mpanohitra zany zay mitondra teny mpanohitra miaraka amin'ny filohan'ny fanavozana zay hoe anaovana fanamarihana zany any androy de eo zany le mahatonga an'le faneo-kevitra mandeha hoe ahoana zany ty zavatra ty sy rencontre au sommet nga am'le efa totano fanomakomanana zany hoe ty zavatra ty
dia mba neo amin'ny atandroy ve izy hoe zaony tsy nahatafavoaka foana ny momba nyty androy ity tetikasa maro zay nazahoana famatsimbo io kosa zao mandehandeha ny usine de salma mba asa hoe zava-dehibe fa tsy voalohany koa nainona tranga doa rasina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko salama e rabe eny tompo ahoana no makadabolina ny karavanao be piry koesana zany zao vazaha zao a mahazo karavanao koa satria sosanarana ny koa samihafa ny anarako ao ny misoroana zany mila fa olo io 34 milliards eny fô ka to 30 milliards fotsiny no rotony 4 milliards izy miady 4 milliards tuzafafa ihany ohatra hoe eo no milliards no atarikeny am'izany ka ohatrany tokony saina ihany de gasy fa sodiady atany ety raha zao satria tsy maintsy misy eo a tsy maintsy misy many nefa ny zavatra tsy vitan'olon-drery fa tsy maintsy misy ampitely maromaro ny zavatabany mikitilany manokany alatsy talazao sotra tompo eny hoe mampikiry ny seni amin'io angeny dia tena fahagagana lehibe goavana makadiry mihitsy fa ny ity le fisoratana biometrika ity zao raha tsy mety manavanana mihitsy milaza iny io zao a mahazavatra be dehibe mihitsy io be dehibe tonga dia avy dia fa raha lay hoe tanjona sy zavatra betraka ny seny ilo hoe lay lisitra pifidianana tena hoe fa vaovao tena hoe fanomboana mihitsy aloha zany le taloha zany tonga dia mitaboka any daholo hoe lisitra vaovao maninona nahavita 2 millions moa ro tapitrisa moa izany hoe doublon tamin'iny voay amina inona nahatonga an'izany fa tsy hoe zahay izao ndray ny madio sy masina ary soka dia aminay a tsy isy tsony ny doublon dia tekniknika kely eo ny tenenina aminay hoe tsy ohatr' zao tsy mifatao ohatr'zao tsy ohatr'zao ataotra ny fanka demoniny teo taloha ary anjely amin'izay ny zao fa misy atao taloha ihany nefa tavafirinao zao système eo rangaha miarava tompoko tompoko salama tompoko tinamba zany zay zao ny olona eto Madagasikara efa hita ohatra fotsiny eo amin'ny tiramasy ery Madagasikara hita le zavatra tsy mety ao anatin'izy fa ny mpitatana mihitsy no tsy miraharaha mody marenina na hoe mody jenijery satria le tombotsoany mbola misy mipetraka le hoe zay mitondra dia mahazo pourcentage ao anatin'ny fitondra ao anatin'ny tiramasy ery Madagasikara iny zay zany zao aloha anankiray aloha hoe efa hita soratra hoe misy olana be dehibe eo anatin'le tiramasy fa isika ianareo mpitondra mihitsy ny tena tsy mivaky loha tiako resana amin'izany zany dia hoe atao le zaho le fanadihadiana litalitra sianina fa valiny tsy misy tsy tanteraka zany le izy izy zany mampatonga sainantsika malagasy hoe rovintsika vao tena anaitana voatrany hoe mazao zany le hoe fanjakana politika za moa tsy de tiako loatra le mampiasa an'le hoe fanjakazakana manao toy ny André Mandaka fa zao hoe fanjakazakana mpanao politika mihitsy le izy satria le tsisy zany hoe fitondrovana tena vahoaka eto fa mposiny ny tena mandeha akitiny zay zany fa voalohany faharoa ao anatin'ny fitantanana ny eo amin'ny Assemblée nationale ihany le sahako kanga le hoe fijerena le hoe fanaovana le fanadihadiana ataon'ny parlementaire ny fanadihadiana nge tena mitsara le izy fa ny ianareo mpanatatiraka tsy fanatiraka no mpanadiady mihitsy ny tsy manitsary tany farana fa vao misy manao ohatrany hoe tavatava masiny eo amin'ireo ty atao fanadihadiana dia zay rava ho azy le izy dia avy eo tapenana vola kely tapenana vola miliara moa zany le olona fa tsy tahite mipetraka mba fikirinana le hoe tapena maso dia tsy rava ho azy le fanadihadiana
ohatra koa zao resaka anankiray koa resaka hoe asaka vary inona le tilifamonina rehetrarehetra reny tsisy vary mamana tena hatramin'izao zany ny mpitandro filaminana fa ny ministeran'ny filaminana io nataiza daholo ny zavatra reny fa na dia tena hatramin'izao tsisy mivaly zany zany ny mampatonga tena hoe sika ve dia tena andro zavatra ty aloha tsy mety foana sa ahoana sa hoe takonana foana dia androny teneny reto vahiny reto foana zany hoe zao vao mivoaka izy zay zany fa dia mahatonga saina e tongava saina tsika malagasy fa ohatran'ny ataon'olona tohatra fiakara mbola eo aloha zany miahiahin'ny olona raha fameno an'izany dia mbola misy be ahiahy ihany hoe ho tonga amina zavatra hoe fanadidina misokatra tsy hikatona foana ve ty zavatra ty ndoary raisina ny antso efa nisy fanadidina hikatona ihany aloha Allô? eny tompoko fa miarabanareo topo radio tompoko miarabany sofobe constant salama e salama tompo ny zavatra tiako tenenina zany dia le foto-kevitra hoe fédéraliste état unitaire izy iny ohatran'izy abatsy raha mba zakan'ny olona miteny hoe fédéraliste misy historique any any izy io tamin'ny andron'ny Mervelona tamin'ny 91 dia nefa nizongozona fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka dia lasa mivozona be le zay fédéraliste samy mampanozofaritra misy eo aminy dia misy hatramin'ny sanatry n'izany tribalisme hoe roainy vahiny zany asa tany amin'ny province tamin'izany dia mety ho zakatsika ve le izy zay zany tena ohatrany hoe mampanady ihany na le olona nytaninao an'le resaka foto-kevitra fédéraliste na hoe tsy mahay manazava an'izy kory dia tokony mahaly any zany amin'io dia mikasika an'le hoe niona tamin'ny filohan'ny avy dia filohan'ny PRRM zany tokony mahaly any filohan'ny avy ngefa tamin'ny andron'ny tanora PSD nefa tao foana PSD dia ARMA dia EVN dia TIM dia TGV dia nalovany daholo ary izy ihany nefa mamika aneo kaikikely eo raha tsy maily alaina ihany saike fa tokony mailimaily ihany izy amin'izany zay nge manao azy lazaina fa dia makasitraka anareo tompo radio tompo ataona ihany esoky ianao ngamany antso farandraisina aloha tamin'ity androany ity ozy le président anakaraha izay hoe foazy raha tafavoaka anareo io amitantsika reo amin'ity androany ity ao anatin'izay ataontsika hoe betsaka ihany le hevitra mivoaresaka teo voasavitafiditra ihany ary fa ny fampizarana angambalisany anankiray le hoe ny andraikitry ny vahoaka ny fotony aloha zany amin'ny zavatra rehetra miseho eo tsika izao amin'iny ka ary tokony tohanany fitondram-panjakana fa tsy hoe sanatriny vava hoe fandriana koa ray manko le vahoaka mandray andraikitra dia sendra solafaka amina resaka mivoana kely amin'ny lalàna dia faizana dia tsy mahasatsony fa tokony miankadre tokony manao tatsoroka an'izay anam-bahoaka izay ny fitondram-panjakana fa tsy ho araka ny fitondram-panjakana daholo amin'ny toerana rehetrarehetra eto Madagasikara isan'andro isan'ora zany hoe fampilaminana ny ain'ny vahoaka sy ny fananana zany iny aloha zava-dehibe tokony ho zavatra mitoetra amin'izay iny fa tsy tia rehefa mitsipaka mialaina le fitondrana jadona na reny dia io fa manonofo ratsy le vahoaka anaovany azy iny aloha zava-dehibe fa akoatran'izay koa le adevitra be mihitsy tamin'ity herinandro ity raha ny eny teto amin'ny Top Radio no mandeha be mihitsy ny adevitra momba n'le isma reto tena tsara le zavatra tiatsika tanteraka eto amin'ny firenena no edikevitra inona tsara ary manahoana tsara ny fahefana isaky ny faritra dia zay ilazany ny vazahany inona 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 teto Afrika ngefa mba nisy izy indray lasa modely tarafiny tamin'ny andron'ny Julius Nyerere zao tany Tanzania nisy an'le ataony hoe village Ojama tsy natao hoe isma inona io fa dia nentina tamin'ny fomba ny Tanzaniana dia le vahoaka ohatran'ny hoe fokon'olona mihitsy ihany no nanorona ny fahefana isaky ny tanàna lamaody moa sosialisme tamin'ireny tena lasa ny mpandalo leraka izao tontolo izao dia manao hoe ny ohatra avy amin'ny Ojama ao Tanzania
fa ity le malagasy tsy manao hoe fahefaparitra eto amintsika manahoana fa hoe inona isma sa inona isma mampifanjinjatsika io mampifanjinjatsika io ary ny olona nanosika mafy an'ireny rehefa tena tery izy teo amin'ny fitondrana izy mihitsy no niteny hoe foazy a rehefa tavavoakanareo eny ary ka mila fitandremana le fitondrana n'le adi-hevitra fa ny amalina ho azo fa tsy ny rano ritra akory ny ataontsika eto tsy ny etikety isma de hoe ny anay ny tafita tsy zay akory ny fa ny hoe fahefan'ny isaky ny faritra fahefan'ny ary tsy mandehandeha foana le fitenenana ohatra ny somary torapo teo amin'ny olona hoe atomboka any amin'ny fokon'olona na ny fifidianana ary de hoe ny avaty ambany aloha ny anombohana azy ao raha misy dikan'izay ary manova zavatra betsaka izay ilana am'le raha sotary mangatabady ohatra raha iny zavatra mety iseho ange de hoe raha tena hoe ny faritra de tena ho hitataratra ty amin'ny fitondrana foibe ary tena solotena ny faritra tanteraka mihitsy ny ty amin'ny fitondrana foibe fa tsy hoe zay tiany manjaka ty amin'ny fitondrana foibe no alaiko isa-paritra de tena ohatran'ny solotena paritra mihitsy ny aty amin'ny fitondrana foibe a tsy hay zany fa de zay fandehan'ny fikaonandom-pirenena eo moa zay indray ary no mamarina ny fandarantsika tamin'ity androany ity maisorana be dehibe ny mieno a nanaraka nandray anjara tamin'ny antsoadarby sy ny ataontsika hoe soratra mahasosina sorana iny koa ny teknisiana napitany feo a metraka mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka day mandrapiresaka Bemray Top Radio roa ambizato teboka valo Bemray iresana masosiny mafinaritra olona misy 10 ahitana zandary sy mpiasa-panjakana ary olon-tsotra no voasambotra noho ny resaka alatr'olona variry sy alatra masonjaza variry ny mpiambina ny filohan'ny fanavozana no nahatratra ireo olon-dratsy ireo nisy ny fidinany fotony nataon'izy ireo tany Iosy sy distrikany Betroka toerana izay nahitana ilay tranga fangalarana zazavariry araka ny angom-baovao izay voaray mahakasika ny alatra variry dia nahazo iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena izahay amin'ny mampiambina manokana azy dia nandeha nidina tany amin'ny nidinay fotony tany amin'ny distrikany Iosy sy distrikany Betroka nanao ny fanadihadiana rehefa tonga tany atoerana izahay dia nanantona ireo mpitandro filaminana namana ny tafika ny zandary ary ny polisy izay tarihan'ny chef district sy ny procureur any atoerana rehefa nandeha ny fanadihadiana dia tratra ireo olona nanao ny fangalarana varira sy namono ny rain'ilay zaza variana tany amin'ny faritra izay nakany zareo azy ary tratra ihany koa ireo andian'olona izay nikasa anao fivarotana an'io zazavariry io amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fanadihadiana satria araka ny angom-baovao dia mbola misy olona mitana variry anankiroa izay mbola anaovana famitorana araka ny baiky manaraka noho izany dia noentina niakatra eto Antananarivo ireo 10 tratra makasika ity afera variry ity ary ho atao fanadihadiana ary mbola mitohy ny famitorana tato amin'ity trano ity no notazomin'ireo olon-dratsy ilay zazavariry ary efa novonoan'izy ireo dia nalevina mariana fa efa tsy nisy maso intsony ilay zazavariry tato zany nanafenanareo an'ilay zaza tato nitazomanareo an'ilay zaza azavao tsara aloha leva azavao tato naseho ty tato nipezana ny zaza firy herinandro firy andro nitanareo ilay zaza teto tokony ho ray vola nitazomareo ilay zaza teto de taheriky maty tato avao tato izy maty nefa to koa misy olo de tsy hay le olo ato nefa hain'le olo ato misy ny fisiany eo ato zany fa le rangahy igny ato zany fianakaviany rangahy igny aby io hoe complice daholo eto to sambo tana firy zany de volana iny rahay baka
baka tsy magna manompo agny tokotoko talohany 26 fa eto 26 zao 26 zao vao tseletsela io zany complice koa le ato fa tokony alaina aona moa zavatra fantany dia tsy miteny izy aedy naty be areo e ire a nihay reo tao fa nisy ajaja nangalalany kanefa nareo tsy nantso polisy tsy nantso gendarme tsy nantso miaramila tsy zay gn'amignagny fa io misy eto tsy niresaby managny bakorinao aiky fa nihay onefa atao hoe misy ajaja nangalalany raha zao chef mba misy zay gnatao secret confidentiel da mba bisibisiky aminay nareo hoe zao chef nefa za lalana filaminany eto tonga dia mandeha mitsangana atsangana ny ajaja roa telo aneva miaraka aminay nareo teo tsy mitsoka zay taky filany miaro anareo eto nefa misy zavatra tsy milamina tsy mba misinaly anay nareo farafarafy tamin'ny fomba pitaka no nisamborana anireto olon-dratsy ireto honambarany mpiambina ny filohan'ny fanavozana ary izy ireo avy eo no nanonona anireo namany mbola nahitana vao masony olona varira moa tany amin'ireto olon-dratsy ireto izy telo ny antsoagnahy avao ty misy etagna maso taia io nalao taia afa tsy vory nangalako ny tena hoe ty misy etagna lao any dia nalako fotsiny fa tsy nalao taia baka tsy vory tsy fantako tsy vory ia sokafo ino io zaho tsy mahay fa etagna pangalagna izy ty chef dia nalako amizay misy etagna lao aty lesoany aia sokafo dia zaho nanday fotsiny satria mpagnatery inona io maso masonia masona varira ty zany le fahasanandivegnanay amle zaza varira tambia moa nandevegnareo azy teo le daty tsy hitadidiko fa tokony ray volana lasaka izay mety ray vola amin'ny lahady ho avy tandroy teto ihany nandevonanareo any masony alefa le asa tsika mahita zao manoka mamany regny raha tsika mahita fa tsy hotrolo masonday zaza soinay ndray no chef donné amizay satria chef ihano samby ah io zany nampitambatsy anay areo zany da nasoiko de niresaky tsara zany chef donné zao izy mahita patroko izy fagnetako izy problème fa patron sy problème otrino ao prix efa zato ho izy efa jato io zany otrina le efa jato efa zato io zany 2 milliards zay 2 milliards zay zany togny azy tra soa fa mazantany ny betrokana tay otako anazy zao mananama ambany voisy de niresaky ma zao amy ty bandy managara rety azy ty rety azy io mipetraka ao betroka rety azy io zany ambany voisy ny betroka io izy zany miasoaso fa hoe fandaly izy izy handeha betroka io miaso teo de niresaky amy rety azy amizay misy zay zoko be ho izy raso fitadiavanay nareo tena mariny io atako azy amizay de lasa amizay rety azy zany hoe ianao zany ninday le afatra an'le gendarme niteny tamy rety azy ohatrany hoe mitady varira de avy eo amizay rety azy nitady elema amizay rety azy de nandalo taminahy amizay miaso ahy amizay hoe akory zay zoko be patron fa iahay ny mahita miasony chef donné amizay alefa so izy fagneta fotsiny izy problème asika ho izy nataon'ireo amizay le mission taiza zany nangalandry zareo an'io zazy io andriry firesafandreo anazy fa toereo sy haiko andriry any ho izy araka ny fanazavana dia mbola misy olona mitana olona variry aroa anaovana fikarohana amin'izao fa raha ny hoe fantatra aloha zany tamin'ity herinandro ty de hoe nakatoavin'ny ACC ny lalàna momba ny solika de eo ihany koa lay hoe fahafahan'ny fanjakana manafatra solika mivantana de ohatrany misy toejavatra hafa ihany koa nefa ohatrany hoe sanatria entina mafanireny hoe sa misy eo amin'ny solika tokoa aloha misy hoe nakatoavin'ny ACC fanadihadiana parlementaire koa mandeha am'izao fitondram-panjakana hiditra amin'ny fanafarana na de ho an'ny jirama natokana ho an'ny jirama raha iny de efa misy
fa misy raha misy lafiny teknika iny zany zao le izy aloha nge mampety atsika nge no hoe jirama de mahazaka tena amin'ny zavatra ataony efa karazany misoroka an'le fekinandohan'ny jirama tamin'ny reto orinasa de aloha lazaina mihitsy hoe manao ampimamba tambaran'izy menakavy le izy satria mifampiresaka izy tsiny tsy de misy fananana fa tsy tena misy fananana fa de miray loha ao izy rehetrarehetra fa eo amin'ny lafiny teknika zany mila vahana zany resaka iny hoe aiza no ivantana aiza no atoby le solika ho an'ny jirama fa rehefa mbola tsy mandeha ny resaka le inona ty ny herinaratra avy amin'ny rendrano tanisaitsika foana ny volobe saofika sinsisa rehefa mbola tsy ampy ny solika mivoaka eto amintsika de tsy maintsy mitady lalana ohatr'izay kosa aloha iny stratégique iny de fa ny ACC moa zany de fa nanao hoe tsy mandika ny lalam-panorenana zany fa de azo atao somatsara andaniny ihany koa ohatrany misy ireo hoe karazana asa hoe tsindry ve ny azo ilazana zany satria raha miresaka zany tsika lay hoe fiaraha-miasa ohatra amin'ny FMI ny resaka feka de hoe ny ato ny feka eo amin'ny 8.20 am'zato tapitrisa dollar eo noho ny hoe tsy fampiaratsika an'ilay hoe mécanisme d'ajustement automatique mila fanazavana atsika rehetrarehetra iny tsika matetika eto efa hatramin'ny fitondran'ny dideratsiraka de ohatrany zay zavatra miseho sy tsy maintsy atao zay tena tsy maintsy fitantanana eto amin'ny firenentsika de rehefa tsy sany fitondram-panjakana de manankina foana hoe zay ny takin'ny mpamatsy vola zay ny takin'ny FMI zay ny takin'ny banque mondiale atolaka any le resaka rehetrarehetra tamin'ny tindra mandeha ty zany nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe alao aloha tsy avy de adoboka ao anatin'le vidin'ny solika takan'ny fatao isam-bolana manko isam-bolana de raha misy fiakarana de miakatra hatramin'ny 200 angamba misy zay raha misy vidinany de midina de fa mitsinjotsinjo ny fitondram-panjakana hoe iakatra ty de tsy nataony tany amin'ny vidin-tsolika aloha de ny setrin'izay moa de ozy ny FMI hoe ka inona ary ny anetsemanareo an'io inona ny anetse dikan'izay manko de hoe ny tsika menakavy ny fitondram-panjakana ny volam-panjakana no anetsemana ndray an'le elanelam-biditsolika zany hoe ny mpividy sy mpampiasa solika zany tsika menakavy miantoka azy de ny valiny asetrany mahatonga lavalava resaka amin'izy de zao hoe tsy misy afa-tsy ny hetratsika ny fidiram-bola ny fanjakana hetra ka raha ohatra ny hetratsika nalalaka tena azo gialabonana tsy nisy akory io adihevitra amin'ny FMI io fa tonga de fa hoe zakanareo zany fa de ataovy fa ny amin'ny tena mandeha ty zany de ny FMI zany zao de manome devoir hoe ka aiza ara ny zakanareo an'io mba ampisehoy anay asehoy anay inona ny ataonareo de za eto tsy sanatria mandatsa fa natao hisaintsainana manko ny fandaratsika eto zao le zavatra natao hisaintsainana voaingantsika nisy an'le hoe TVM le hoe hetra ho amin'ny fiara misy motera de misy manatsaina be nanao hoe aizaka mividim-piainana rehefa ohatra ninona ka ahoana ka oka io tsy de le fitondram-panjakana koa ohatran'ny mora ny lefitra panika ve matahotra misy an'izay satria avava be le anina ka avava be le nefa rehefa kajitsika ny lafo indrindra tamin'le TVM ny lafo indrindra rehefa nikajiko 10,000 isan'andro ho ana fiara gazoil efa tranainaina izy zay any 30 taona 10,000 isan'andro de ny tsy pahatsika iny zany hoe ary tia ny tena gravy fananiko ty resaka ty zany hoe tsika rehefa mitsipatsipaka etra tokony alohatra an'io de manosika ny fitondram-panjakana etsapy sy hivarotena hivarotra tanyrazantsika satria aiza no ahitana an'izay etra rariny mihitsy le TVM satria mandoto manimba sy ny sisa amin'ny tontolo iainana le reny fiara reny de manefa ny anjarany izy zany ao anatin'izay zavatra ataon'izay zay averiko ihany tsy ny sarababen'olona no andohan'io
arivo ariary isan'andro ny an'le lafo indrindra de tsy njara ao amin'le frean zavatra ataony zay fa le misy tena kinga vava mihitsy moa nanao hoe nividy mpiainana rehefa oaty sy de manosika amin'ny fitondram-panjakana hivarotra tanyrazantsika zany rehefa nietra nivazivaziana ohatr'izay ary anaovana fitiavatena ohatran'izay ho an'ny Madagasikara ny resaka hoe taux de pression fiscale aloha tena mbola ambany satria any amin'ny 10 ka hatramin'ny 3.10 isanjato 4.10 isanjato raha be indrindra zany hoe tena mbola lavitra ary betsaka reo adevitra na resaka etra moa zany iny le hoe TVM mandesana teo na resaka hoe etra trano etra tany ary tananareo misy adevitra be tena resaka kimoramora kivarimora inona morotinga de ohatr'izay fanjakana vonina hivarotra tanyrazana ny fantatra fa tsy maharaka an'izany ny volam-pirenentsika fantatra fa tsy ianao niseho anao ahoana moa zany ianao niseho anao afaka hiantoka an'izao rehetrarehetra zao ka za re tompoko de mba inona moa ano ananatra mba misy fieritreretana ohatr'izay hoe raha ny zavatra tokony ho alohantsika ny tsy alohantsika de manosika ny fitondram-panjakana andadilady amin'ny mpamatsy volontsika ary indrindrindrindra manosika azy hivarotra tsika menakavy hivarotra tanyrazana any am'izay mahasamandroso aminy ao fa omena solokabojy nareo ao fa omena ianina nareo fa amin'ny lafinaray kosa ny Zokobe Constant Revelson isany hoe olana mety hoe tsy nampavitrika ny olona tamin'ny resaka hoe fandoava-ketra hatramin'izay ka hatramin'izao ny hoe tsy fahatsapana lay tamberiny ka zay raha mijery zany tsika ankehitriny mba mety efa hita taratra ve izy tao anatin'izay hoe heritaona latsaka zay tonga de miverina aty amin'ny fitaonandom-pirenena rehefa hoe tsy tsapatsika ny hatramin'izay mijoroatsika itsika io milaza atsika fa vahoaka fa zany vahoaka zany tsy hoe tangongon'olona de kavorovoron'olona de olona be dehibe fotsiny zany vahoaka zany de vondron'olona manana mazavany zay tadiaviny sy apetrany ao anaty fitondram-panjakana ary mifandamina tsy ahoana moa zany tsy manao ny asany ary tsy mahavita ny asany zany ilay lazaina hoe fiarahamonim-pirenena ny syndicat ary ny vahoaka tsotra mpanjifa reny zany tsy mahavita ny asany matoa tsy hita le tamberina ndraikitra na tsy hita ny atao amin'le izy matoa tsy maty manota le mpitondra tsy mampiseho tamberina ndraikitra amintsika rehefa atao teny hoe tamberina ndraikitra koa le izy ohatra ny manasaro-javatra ataon'le mpandroaka sarety ao hoe tamberina ndraikitra fa tena hoe tsy hita ny anjavonany volam-panjakana zay amin'ny ankapobeny iny zany rehefa mifikonan-dom-pirenena de tokony ho tsotra be mihitsy inona daholo ny fomba ahatonga an'ireo le ataon'ny vazaha hoe reo sokajin'olona anelanelan'ireo le tokony aneno amin'ny fitondram-panjakana nahoana ny tsy mahavita de ny goavana indrindra amin'ireo ny lazaiko teo de hoe ny société civile ny syndicat fikambanany mpanjifa ny vahoaka tsotra fa ny tena faratapony de ny député teny mera-pirenena zany député zany ange zavatra tokony hoe andromaso fanjakana manao andromaso ny fanjakana ange zany zay rehetra zay zany doza roso ny fikonan-dom-pirenena avoa izay tsy vitan'ny anatraanatra eto io hoe nareo société civile aoka kosa nareo mba ho izao société civile raha miady toerana ho any amin'ny fitondram-panjakana ka zay efa somary natsipiny Zokobe Constant Revelson ihany izy fa hidirantsika tokoa iny ny lafin-javatra manodidina ny hoe fikonan-doham-pirenena ny atevitra mandeha ny tamberina ndraikitra tamberina ndraikitra sy etra ny resakantsika manko fa tsy maintsy tonga any foana ny zavatra fa lasantsika de eo mety hoe adevitra anankiray lay araha malala satria nisy an'ilay fikonan-dohan'ny tanora de nisy an'ireny atevitra maro samihafa isany hoe mibatoereny any tambajotra-tserasera moa zany ohatra hoe état unitaire za état fédéral de tena ao anatin'ilay tafiditra ao anatin'ilay lalatsaina tena hoe mafana fo ve tsika
ao anatin'lay hoe tena État fédéré. sasanatriany vava fomba fijeriko ty sy hoe fanontaniana mipetraka hoe sasanatriany vava ohatra ny tady tongany amin'le hoe zarazara ho anjakana lay sary mitranga fijeriko zay ho ohatra ny misy hoe cause côtière zany le izy nareo tsy manana ranomasina tsy manana lavanila valosa hitantanany anay vola tsy tonga ty aminay sy ny sisaka hoe ahoana fomba fijerina ndraikitra koa zay makay zany vola tsy tonga ty aminay vola fa ahoana aloha tantaninay ny anay misy zavatra anankiroa tsara jerevantsika ny amin'io ny anankiray de ny tantaran'io le mampiady hevitra sy mampifanjinja ve za raha mieno top radio anao tato anatin'ny herinandro angamba hatramin'ny akaran'le resaka ny tanora iny ary amin'ny voalohan-dovany amin'le fiekevitra zareo ny hoe ampisafidy état unitaire sa état inona moa misy anankiroa ny jerena amin'io hoe maninona no tenim-bazaha no edikevitra ary na nitatitra zalahy tenim-bazaha tenim-bazaha no edikevitra hoe état zao ary na natao teny gasy ary io fa maninona tsy le zavatra taidiavinao ary amin'ny fotony mihitsy hoe mivokotany ny commune ny faritra hoe fahefam-bahoaka fahefana ho an'ny faritra de zay anaran'iny rangaha tsy raharahantsika zay anaran'iny mampididozy io fomba fiadikevitra amina anaran-javatra io hoe isma fédéralisme libéralisme dia mampididozy io le mody hoe nahay de mody hoe namaky boky de mody hoe taratasy de mody hoe mahita modely any a Suisse na any États-Unis na any a Nigeria na any raha jako mba za zany adevitra zany de nefa ny malagasy tena malagasy ny lasa miady am'zany zay lafi ny anankiray nahoana raha avoakanareo fotsiny hoe zao rangany tena heverinay tokony fahefan'ny faritra ohatra ny région efa misy ao anatin'ny constitution zao tsy naombiny tsy napiatra mpitondra zavatra anankiroa zany mipetraka inona tsara ny tsy maintsy atao fahefan'ny région ato amitsika zay anaran'izay tsy raharahantsika de ahoana ny ahatonga ny mpitondra tsy maintsy manatanteraka an'iny fa tsy ohatran'le mpitondra roa sa telo mifanesa inge zao teo hoe tsy nandraraha an'iny tsy napiatra an'iny tsisy napiatra an'iny de ahoana no ahatonga n'le mpitondra tsy ho afaka tsy ho afa maina am'le tsy manao an'iny fa ity-tsika lasa miady amina mpilivavam-bazaha décentralisation effective décentralisation très poussée état fédéré non zay mivaliny akaray zany hoe ny tena zavatra noho izy misy fiteny amialatsiny am'le fady amalina fa fomba fitenenany ity hoe tsy ny rano ritra fa ny amalina ho azo zay ty ataotsika ity le ananan'ny faritra fahefana ny resakitsika fa tsy zay petaka anarana etikety adabo ihany zany etikety zany mampiady atsika fotsiny zany de nivaly teny faharoa mahatonga an'io mampiady atsika re olona de zao efa no vetavetain'ny fitondran'ny repoblika faharoa ny teny hoe fédéralisme ny teny hoe province autonome ady maloto no nitondrany an'io ady maloto ny ady maloto anankiray de vaozingozina ny repoblika faharoa tamin'ny tany amin'ny 91 tany agnapany de iny efa mipoitra tampoka ny hoe fédéraliste tsy mila fanjakana foy be aty Antananarivo moa ny anaovany azy zarazara anjakana rehefa hipoaka indray le dingana faharoa tsy repoblika faharoa tsony iny fa ny didiratsiraka rehefa mifoan'ny etsi-bahoaka indray tamin'ny faharoa tamin'ny 2001 poaka indray ty province autonome ty tena akisavakaratra de zara tsy asina passeport ny nalaza indrindra tamin'iny de niteteza amin'ny Brickaville andeha ny rosoroa arivo ny nalaza indrindra tamin'iny de ny abibina tany Dego zay ny zavatra nisy zany hoe nolotohina teo amin'ny tantara mihitsy ilay hoe province autonome ilay hoe état fédéré ka marary ny olona io vo miteny an'izany de soka be hoe ohatran'ny hoe lasa misy sary ratsy tambierina foana zany izy ka zay ny apetrako hoe ilay ho ataotsika amin'ny faritra
no avoay amin'ny fo madio tsy isy isakana an'io mahatonga atsika mora andairan'io resaka io le am'le papiady a ianao manko manao hoe zarazaro anjakana fomba tamin'ny fanjakana mbola nizarazara teto Madagasikara io le entina amin'le hoe adiparitra sy adiboky io tsisy dikana nge zany ankehitriny fa tamin'izany fotoana fanjakan'ny Merina ny ato, fanjakan'ny Sakalava ny atsy, fanjakan'ny Betsileo ny atsy, fanjakan'ny Betsimisaraka ny atsy, fanjakan'ny zaniny teto. Dia mbola nanampitrotraka ny mpanjanantany le fanjakan'ny Merina no apetrany hoe tia fanjakan'ny Madagasikara. Dia mbola izay loha zay no entin'le maloto politika ankehitriny. Ka izay le apetraka hoe farasisan'ny fitondran'Andriamanjaka zany rehetra zany. Tsika hanao republika tsika. Hanao republika tsika faritra ny resaka. Fahefan'ny faritra ny resaka. Fa tsy hoe fahefan'ny Merina, fahefan'ny Betsileo, fahefan'ny Betsimisaraka, fahefan'ny ity zany zao fahefan'iza zany zao fa ny kolonely Rendrenirina Mikaela ny eo dia fahefan'inona zany zao ty. Aina anaty lalam-panorenana momba resaka hoe ny filoham-panjakana, ny filoham-pirenena dia isan'ny miantoka ny firaisam-pirenena ka zay hoe amin'ny fomba ahoana sy ahoana tena ametrahantsika an'izay mba tsy isin'ilay firenena le atsangatsika firenena zany hoe firenena io a dia misy faritra hitondrana azy moa ny faritra ny commune ny fokotany raha anao firenena ianao a miainga amin'ny fokotany ny adievitra inona ny ataontsika ny amin'ny fokotany sy ny fahefan'ny fokotany ny akinina aminy sy ny adidin'ny fahefana foibe aminy dia ahoana ny commune iraisan'ny fokotany sy ny sisy io dia ahoana ny faritra dia any amin'ny farany zany vao misy dikany tsy resaka politika fotsiny na politika tetika maloto fotsiny mahatonga an'le hoe atomboy any amin'ny fokon'olona ny fokotany na ny fifidianana ary fa na ny adievitra sorana tanany roa tena sorana mihitsy na ny FFKM na ny président PRRM manao an'le hoe hatrany amin'ny fokotany miainga satria ny dikan'izay a republika izay vahoaka fahefam-bahoaka teneranam-bahoaka izay fa le entina avaty ambony hoe federeny tianareo sa province tianareo sa inona iny zany a dia adievitra izay mihevitra azy olohany ny ambony any iny dia le vahoaka zany dia atao fotsiny hoe ity ny anay e karaha ty ka misy faritra mifidy ny azy ny federeno maro anisany aminy amin'ny fifidianana dia ny any amin'ny faritra hafa ndray unitaire dia any amin'ny faritra anankiray indray province dia ahoana Madagasikara amin'izay za afaka hitena za nga nifidy anareo sary mitranga mantsy hatramin'izay tato ato teo aloha teo dia ohatrany hoe efa tarazo le tany aloha ihany koa ny resaka hoe ohatrany hoe fifanavakavahana ve na tsafidy politika raha ohatra tamin'ireo fifidianana teo aloha dia ireto tanàna na faritany na faritra reto a efa fantatra hoe tsy maintsy ity ny fironany a dia ny ato a mirona amin'ity dia ohatrohatrany manahirana kely ahoana na ahafahana tena hoe mametraka hoe ny malagasy tena tompony fanapahan-kevitra hoe tsy miainga amina karazana resaka hoe fiaviana na foko tahaka an'izany ohatry manahirana be mba resaka liza amin'izao vaninandro zao firenena matsy ny resaka kanefa ilay sary mitranga dia ohatrany mbola hoe manana endrika an'izay sokaja zao ny mandeha dia tonga dia mampiady hevitra aminy hoe arak'izay lazainao zay mora kely mamadika an'le izy hoe resaka fiaviana ndraindray nge moa dia resaka fiaviana fotsiny hoe miteraky ny faritry mahajanga teo aloha tsy maninona ny teny zany teo aloha ohatra hoe tamin'ny andron'Andriamatoany Rajoelina somary Karavalomanana dia ohatrany hoe nisy ny lalao ara-politika mihitsy hoe ianona tsy tia hoe avy any amin'ny sisitany ohatra dia ianona indray dia ohatrany hoe lolaovina tamin'izany dia asa hoe ahoana ny soroana an'ireny tamin'le fitondrana avy any hoe président avy any amin'ny sisitany moa filazanareo azy na tamin'ny fitondrany Didier Ratsiraka na tamin'ny fitondrany Javy Albert mialatsiny avy dia tononiko le anarana satria olona eo amin'ny tantara izy a tonga dia ny anarana tononina fa azontsika atao mihitsy hoe tamin'ny fitondrany tompokola Didier Ratsiraka tamin'ny fitondrany izy ireo inge mandainga ianao raha milaza hoe mbola tsy menimenina an'io ihany ny olona hoe ny fahefana foibe
manao tsinitsinina ny any amin'ny faritra de rehefa ohatr'izay le izy a ohatra hoe tatsinanana zao didiratsiraka de tonga de hoe atsika andrefana mbola tsy anina mihitsy tsika ty avaratra mbola tsy teo mihitsy tsika ty atsio mbola tsy teo mihitsy tak'izay de ohatra hoe tamin'ny rehefa tafiditra indray professeur Jafy Albert de de efa vita zay ny anjaran'ny triangle du nord fa ny aty amin'ny grand sud indray zao ny manao an'io foana na tanindra anazy amin'ny tondreo nanao an'io foana de tsy hitako inona ny le fahefanao an'ny faritra ampiaina atsika isaky ny faritra ahatonga atsika ho masy mandidy amin'izay fahefana tandrify atsika isaky ny faritra zay no ataovy ady hevitra fa za mba milalao afo amin'ity eta zao ka eta ino a bolokom-bazaha manao an'iny asa na mety hoe mifandraiky am'izay resakitsika zay matsiaro satria mipotra mo andriamatoa Norbert Lalaratsiraona de tany amin'ny heritaona latsaka izy taorinan'ny firodanan'ny fitondrana rajoelona nisan'ny hoe tazana farany na nio hevitra ara-politika somary hoe nanakihana ny fitondrana zay nytoanany mo izy fa isan'ny raisiko sy tsaroko tao anatin'io no hoe nresan zany tao anatin'izay hoe anova rafitsika kanefa na ovaina hoe injato amberivo azy io kanefa ny olona ao anatiny tsy vonina hoe anajany rafitra tsy anajany fitsipika de neo ihany no miverina ka zay ilay nefa mpahatsiaivana kely fotsiny ny entiko amin'iny zoky izy a ny olona nianatra tamin'ny sinsisa zokonjokonay de atsaina fa ity le manao hoe na miova zato sy arivo ara rafitra moa le rafitra inona molo le rafitra fa lavany hoe ny fandaminana ny rindrandamina eo amin'ny fifampitondrantsika samy malagasy zay le lazaina foany te rafitra satria petahany vazahan'le structure raha miova zato sy arivo ara ny fifandaminatsika malagasy amin'ny fifampitondrantsika malagasy de tsisy heviny io a fa ny olona ny apetrako monsieur le président ny apetrako rizoky be isany de zao fa maninona no manjary ze sitrapon'le olona zany ny tondrana an-tany sy firenetsika ary ahoana ny atonga an'izy hoe tsy miankina amin'ny sitrapon'le olona fa tena rehefa olona tsy handeha amin'le tokony ho izy a de tonga de vitany aminy zay a mila fikeonandoam-pirenena zay tsy maintsy isy foana ny teny an'izay ary efa eniko mipezaka zay hoe ka ny lalàna atsika nge efa tsara daholy ka ny lalam-panorenana rehefa misy décentralisation ka ny anina fa le olona eo amin'ny fitondrana mihitsy de apetrako aminareo fa maninona le olona no afaka manao an'izany maninona Rajoelina sy Tsay Christian afaka manangana Ravatomanga ary afaka manao tsinitsinina atsika menakava mifampiarana ny lalàna constitution zao misy zavatra 5 amanenina tena lehibe mihitsy tsy ny rarahan-dralahy de afa maina ihany dralahy momba an'lisy maninona ny misy an'izay zay nge le fanavozana ny repoblika hoe inona zany ny zavatra avozitsika mba tsy hanoroa any telo atao amin'ny firenetsika zany ny fitondrana ohatra ny fitondrana Andriamanjaka zany ninona olona eo ninona olona eo zany hoe misy arofanina goavana mihitsy eo a tena miaro an'le hoe olona tsy iankina amina haimpon'le olona fa raha izany angeny atao de messi zany ny andrasantsika messi zany ny andrasantsika hoe iza tena olona etsehany fanahy masina de tena de rehefa tsy otsoniko iny olona iny de ahoana andao anaraka an'reto fiarah-miasa samy hafa reto aloha tsika de tohizana ny resaka avy eo ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 tavaverina somatsara atao anatin'ny fandarantsika fotoana ihany koa ahafahana mandray ny antsontsika piaino efa misy antso ny toromarika miarabary mbola tsy ao toizatsika ihany ny adevitra am'izao fotoana zao ary ao mbola tsisy de ny zavatra raha malala raha mahita ihany koa moa zany nitody kelitsika amin'ny lafiny sosialy afaka tezany ihany lay adevitra teo
eo anatrany hoe toejavatra maro samihafa misy ny hoe vokatra dia misy ny hoe hetsika ihany koa ataon'ny fitondram-panjakana asa hoe ahoana ny fomba hoe apaharitra an'izy ireny satria raha ny zara-mitranga aloha zany lohatra any anatin'ny hoe fitandronan'ny filaminana sy ny fampandriana fahalemana dia hoe na hetsika hatramin'ireo hoe garde présidentielle dia misy vokatra hoe any amin'ny zazavarira ohatra nisy sivy-tratra indray omaly asa hoe vonjy tavanandro ve mety andikana an'ireny sa tena hoe misy ny ezaka sy finiavana lehibe ahoana ny afahana hoe mampaharitra azy tsy hoe vonjy tavanandro fa misy ny urgence zany hoe misy ny tena amehana kosa aloha dia ny fihetsika amehana nataon'ny fitondram-panjakana zao dia hoe ny garde présidentielle nalefany amin'ny faritra zay ilana azy fa na amin'ny faritra hafa dia nasiana patrouille misy zao le ataony hoe ina mity ana de commandement moa sa ny centre opérationnel opérationnel nataon'iny reny zavatra dia arapaina tokoa fa nisy an'ireny ny tena eo koa ny resaka mampirisika hoe manao andromasom-pokon'olona ma eo nao zao efa mitsapatsapa an'izay tokony ho atao le andromasom-pokon'olona fa lasa miankina amina tsipaipaika zany hoe reto mividy mangazo ketrehindra-lahy hoany nisy zao maly resaka hoe fizarana fampitaovana maro samihafa nataon'ny commune sy ny faritra eto andrenivohitra misy lana azy ihany reny fa ny tena zava-dehibe zany zao amintsika dia hoe isak'izay misy fitondrana mahery setra atahoran'ny vahoaka mampirikoditra ny vahoaka zao ka kaikio rava dia misy foana io nofo ratsy mahazo ny vahoaka io tamin'ny repoblika faharoa nisy zany tamin'ny dia io zao misy an'izany io ka itsika ve isaky ny isy mpanao jadona ho dakan'ny vahoaka ohatran'io dia iaina nofo ratsy ohatran'io foana tsika vahoaka valiny mila vahaolana tena mitoetra tsika mba hatonga an'izay tsy hiverina tsony ny tiako lazaina dia hoe ireo zavatra efa noetsehan'ireo mahavonjy amin'ny hatairan'ireo fa mila zavatra mipetraka mitoetra ao anaty vahoaka ary zay ihany mahatonga ny vahoaka tsy handairany tavatra tsy robot io vahoaka io ka tsindrinao ny bokotra hoe oka ho tony dia tony tsindrinao ny bokotra hoe aza mety handairany tsao dia tsy handairany tsindrinao ny bokotra hoe tsy ohatr'izay io fa olombelona io ka io olombelona io ary rehefa mitoetra amin'ny seho ampelantanany ilay fahaizana misoroka sy fahaizana manatrika an'le rehefa mbiakoditra tokoa le zava-doza ary ny fahaizana mitsinjo ny rapitso amin'ny zanany sy ny taranany milamina io zay le atao hoe mandry fezay ka iny zany dia mila mitady fomba ary mampiditra fomba vaovao zay le fanavaozana ny repoblika mampiditra fomba vaovao iarahana miosina amin'ny vahoaka ampianarana ny vahoaka hay iaro tena ary miditra ao anatin'izay reto lazainy hoe professionnel zany hoe misy le tena io no asany tsika ny namatsy fitaovam-piadiana azy tsika manarama azy isan'andro isan'ora fa ireny tsy maharaka eraky ny elakelan-trano akoa reny ary tsy maharaka hoe 7 andro anatin'ny herinandro reny sy 24 ora anatin'ny ray andro ary mandava-taona profon'izany le nandefa garde présidentielle nakany amin'le resaka varira ka hitatsika amin'izay expérience filazavazana hita amin'izay traikefa izay no hoe mila mametraka zavatra mioripaka ao anatin'ny vahoaka mampianatra ny vahoaka ary manazatra ny vahoaka iaro tena amin'ny fiarovana ny aina sy mifananany zany misy fanamboarana tsy maintsy jerenao misy fanamboarana tsy maintsy jerenao miresaka n'ilay hoe rehefa misy fanjakana jadona na mpitondra jadona mifarana dia misy karazana panika ohatra zao ohatra ny tehiteny ve zany zoko be Constant Ravelson hoe misy dia tanana an'ilay teo aloha ilay sary mitranga kehitreny na tiany na tsy tiany izy mahazo vahana amin'io ary iny tokoa mivavany ange fa mametraka hoe jereo ny vahoaka fa velan'ity fitondranyity anina fotsiny eo na nanao izy na tsy nanao ary rehefa mijery na ny zavatra ampianariko dia manery afoana manao an'izao fomba fijery zao hoe
tia no nylazain-draha joelona momba an'io teto ny fotoana nidirany ny teny an'izay teny efa niandry elaela mihitsy izy nandrasany masamasaka tsara mihitsy hoe efa io fa mangororo le vahoaka de iny am'izay izy inona ny salamo napetrany ery aloha ery le salamo napetrany ery aloha ery a de le ohatrany hoe izy tenany mihitsy no alatsadra izy tenany mihitsy no fofoina izy tenany mihitsy zany hoe za zany a no tena mibaby an'io ataonareo mahazo anareo rehetrarehetra io le message lavalava saika mila hitovy alava am'le teny fampahirezana nataony mihitsy le salamo ery ambony ery a ka iny zany amiko zany analina ina mifilazana zany analyse ny amba fandiniana raha tany ambaka de hoe dinio fakafakao ny lahatsoratra de tsy hoay izy azonao tsoahana tsy araka ny filozofia indray zany fa araka ny politika momba ny tera fa nandinika sy namakafaka de hoe tonga de le vomaika fangorohorona resaka latsadra resaka zavadoza no ataony ery amin'ny voalohany de zay am'izay izy manao hoe za de miombona aminareo de lozy ty mahazo anareo vahoaka ty zany hoe rehefa fitinina le lahatsoratra manontolo a de izy ko moa mahay an'izay hainy ny serasera tena iny ny milalao fihetseham-pon'ny olona domampioby izy inge de miseho azy victime miaraka amin'ny olona rehetra izy zany hoe mety amin'izany a ny mitrandraka an'iny ary vao mainka mampangororo ny olona raha olona madio izy a de ny fomba hatonga ny vahoaka ho afaka miaro tena sy mihetsika no tokony navoaka ny olona efa nanao président de république izy na de vazaza fa tsy fitenina mpitondra mihitsy a iny nataon'iny fa fitenina olona miseho hoe mialatsiny am'le teny a mena tsy fihinantsikatsika re vahoaka fa de tsika za voalohany a première personne le citation nataony ndao resana aloha ty antsy de toy zika ny aty avy miaraba zokola isany hoe miarabanao président de miarabatsika rehetra no miny tombonandro ny famindatony fa tsy nohony nataotsika zay zany voalohany de ty ampahery atsika prétendavana za tsy ny fotoanako tsy olaniko am'le teny zava-misy ny anako efa iraha malaly fa ny ty ampahery atsika mba tsy ho betsaka ny ohatran'ny président ratsiraka reny hoe fo azy rehefa mandrotsy Madagasikara fa tady azo vahana le izy betsaka ny olona kivy betsaka ny olona very fanambola velona nefa ny fanano olona de nalefi tenitsika hoe saina vatana fanahy zany zao de vatana tohatra amin'ny famandika tokony fanahy saina vatana raha kristianina ary misaotra ny boky teny fiainana misaotra n'le paharina amin'ny boky io satria tamin'ny andro mosesy izy a mbola miresaka amin'ny olona tondravy ianao iny rehefa fa iresaka aminao tondravy ianao ny teny boky fa novain le pahary le izy efa mibetsaka le olona anao boky a de io ny tenin'izay aloha ny anao finoko de raha iteresaka amin'ny pahary de io ny vakina inona ny olona momba ny vola anatin'io misy sekreana fahazahoam-bola momba tsy fandriam-pahalemana resatsika ao anatin'io miarotoro foana mpiambana raha tsy Jehova no miambana za re olona efa nitsolovo mpangalatra tato an-trano etirety za tompo-trano izy ao andala tsara de tsilovony a efa ao an-trano de masoko ny tsilovony satria le fatoriko ny ilana nyvaravarana de nagaga za tsy taitra nataon'le pahary tsy taitra satria zao manana hevitra heverana atsika izy de hitondra fiadanana fa tsy loza raha amin'ny olona sao zany de hoe loza fa vaky ny trano kay le izy nety ny nampahafantarana fa miaro tory foana ianao ry zandry kely izy raha tsy le pahary miaro zany de tena mihity an-trano nanomboka teo mahatonga anao hoe tena tsika koa namanazy tsy mahay manatombo na rahaena olona eritrereto nge zany vo teny anakoroa foto zay zay aloha fa de rehefa aveo ndray de miaino de ty ampaherytsika hoe so ihany fandriamanitra fitiavana fa miandro iny fanapahan-kevitsitsika de mety eo fiainatsika izy ny tompony fahagagana sotra betsaka de mirary so de miaino indray aloha misotra anao fa makasiraka fampahirezana ny eny taminao androany de zava-baovao fa de misotra
misy anjo anay zava-dehibe zay faneho-kevitra zay fa miresakitsika zany hoe nisan'le hoe na tiana na tsy tiana de misy tombontsoa ho azy lay zavatra mitranga fa kanefa raha mampatsiaso hoe mahatadidy fomba firesaka nataony teo aloha lay hoe nohirano ohatrany hoe sanatry manilika na mitady an'izay ho ampangaina ahoana ny fomba hoe ialana amin'izay ho an'ny fitondrana ankehitriny a mba tena hoe lay fiatrehana n'ilay zava-misy no sy fifehezana azy mba tena hoe isy lamina mipetraka maharitra fandripalemana maharitra fitoniana politika tena hoe maro toerana fa tsy sanatria ohatrany hoe hijery zay ho ampangaina sy hoe ho ambadiky ny zavatra mitranga foana rasy loha hoe le hoe hijery zay ampangaina moa le efa nanao maray an'le teo aloha de hoe so zay niverina nahita izy fa ny resakitsika eto zao a de ny hoe mba hisoroana zany tsy anoroa telo tsony eto amin'ny firenetsika ny atsika manko fatrany amin'ny fitondran'Andriamanjaka taloha nge io vahoaka mangororo rehefa dimbiasana zany le tamin'ny fitondran-dradama faharoa nandimby andrana valina ay voany raha manenjana eraky ny lalana ny olona teto raha ny teto merina zany la zay ka ohatran'izany ka ny narosoko teto nge de hoe alao mihitsy hisy dinika manokana eo amin'ny hoe ahoana ny fomba anankiray zany hoe ny force de défense et de sécurité zany hoe ny hery fiarovana sy hery mpandamina de mba tena manaraka ny fomba républicaine mihitsy zany hoe mahay mifamatotra sy mifampitondra amin'ny vahoaka fa tsy miavaka fotsiny ireo hoe zay ny mpitandro filaminana de ohatran'ny mandefa teny fotsiny hoe avela ho ataony alao tony alao ataony manambasy fotsiny fa le vahoaka mihitsy no atao maharo tena za tsy miteny hoe anao ohatrany any amin'ny tany sasany nge ny vahoaka mihitsy le andro mason'le vahoaka mihitsy fa misy mikopaka misy antso ary aloha raisina ny miarahaba tompoko anahoana tompoko salama ia zany eo amin'ny resaka le varira tsara hoe nahitana vokany le izy fa ny ahy zany tena tiako hoe mba ho fantatra hoe mba iza zany le olona mandray aleva le zavatra alaina ohatrany hoe le voamaso le vola be omena le olona karamaina izany tokony fatarina mihitsiny satria mahatratra an'le olona sambotra le zaza tsy namono an'le zaza fa tena any an'le poisson moa le filazana azy izany ny fidero de hoe manina koa no nalefa tany taty amin'ny garde présidentielle lisa izy le ilana nahita le edy lasa ohatrany za tena mankasitraka ny fitondrana amin'ny colonel fa ny fijeriko so de ohatran'le bomba taloha le bomba taloha ne izy mahita le bomba tsy mipoka de hitany ka so de mahoatran'izay le izy fa amin'azy zany tokony raha tena mahita tsara zany le